Tompolasy tongovavy manantitra ny arabo mba mipirarintso antsika mianakavy manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Madame izao andro vaovao izao, herinandro vaovao ihany koa. Alatsinainy 17 Jolay 2024 saorantsika nahary noho ny fitantanany sy ny fitahiany ka afahantsika miaraka indray ao anatin'izany fandarana izany. Miara-manonja MBS Radio Madame izay tsy hivina ihany fa raha anao amin'ny onjam-peon'ny Radio Madame ny MBS, ny fahitalavitra MBS, ny YouTube sy ny Facebook ihany koa arakarak'izay fahafahanao zany no anarahanao an'izay fandarana izay. Isaorana ny teknisiana ety am-piandohana noho ny fikarakarana ny lafiny teknika. Ankoatra an'izay dia isaorany anareo izay mitondra ny atao hoe fanamariana maro samihafa izay midika ho amin'ny hoe fiarahana hatrany zany le fanamariana tiana tenenina amin'io dia ny hoe tena alefao foana ny fanazavana, alefao foana ny fitondrana famakavakana isan-karazany manoloana ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izay. Izay ilay fanamarina ary ity tokoa dia alefa foana ity ary tsy maintsy atao ny fanazavana satria dia mieto amin'ity firenena ity dia eo ny karazany hoe fipasipasohana fotsiny, eo ny tena hoe lainga tsara lahatra ary eo ihany koa ny atao hoe fanarotsarona ny resaka tsy tena ny marina no mivoaka izany amin'ny eny anivon'ny malagasy. Tena ilaina ny fahafantarana ny zavatra tena izy tena iainan'ny malagasy, indrindraindrindra ny hoe olom-pirenena hiatrika fifidianana filoham-pirenena ny tiana tenenina amin'izay, olom-pirenena mahafantajavatra, olom-pirenena tsy azo hoe rebirebena izany no tena ilaina miatrika ny fifidianana izany, fa tsy hoe olom-pirenena marivo salosana, tsy hoe olom-pirenena ampahatraina dia eritreretan'ny sasany hoe anaraka ambokiny fotsiny, ho eritreretan'ny sasany hoe anaikinaiky fotsiny izay fanazavana tsara lahatra etsery, fa olom-pirenena izay mahafantatra ny asian'ny tongony ikatsahany ny tsaratsara kokoa amin'ny fiainana izany. Ny fandehan'ny fandaharantsika moa zany rehefa tahaka an'izao dia mazava loatra eo ny famakavakahana, mbola ho avy eo ny namana maro samihafa, fa ety am-piandohana aloha dia efa tsy maintsy alefa ny atao hoe firesahana amin'ny ankapobeny ny fiainam-pirenena. Amin'izao fotoan'izao zany aloha dia io ny baccalauréat aloha zany dia mirarisoa ho an'ny mpanala baccalauréat zany izay manomboka anio moa zany izy io, fa dia fotoana manokana zany eo amin'ny fiainana, diplôma ara-panjakana no atrehana izany amin'ity anio ity resaka hoe baccalauréat zany, ka dia mirarisoa ho an'ny mpanala bacca rehetra zany ny eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Madame totosa atsaka ny sendavany izany fanadinana izany. Ina moa no naresaka tato anatin'ny farany herinandro dia iny omaly iny ny arahantsika nahita ny fanazavana no entan'ny filoham-pirenena zany nga i Andry Rajoelina izay fanazavana ny amin'ny hoe ireo raharaha izay mila fanazavana. Raha ny tena marina dia ny fiainan'ny malagasy amin'ny Tsipria mihitsy arakaraky ny sehatra zany no mila fanazavana satria be dia be ny zavatra maizina ato anatin'ity firenena ity. Kanefa moa zany reny ny fomba nanaovany azy. Ndeha ary aloha mbola tsy hidirantsika ny amin'ny hoe votoatiny, fa le forme, le fomba nanaovany azy eo aloha dia efa misy fanamariana maromaro. Nahiten'ny sasany hoe io ndray fa hanakina dia tsy maintsy mandeha ny fanakinana na ahoana. Voalohany indrindra aloha zany natao amin'ny andro alina le izy. Natao amin'ny andro alina, fa maninona natao amin'ny andro alina? Efa fantatra tsara fa délestage etsero miaina ao anatin'ny fahatapahana herinaratra lava ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ary iny tsy hoe ho anatanana rivorery
fa hoe manerana ny Madagasikara betsaka ny antso hoe tena tsy afaka nanaraka zay fa tapaka ny jiro de maizina ny ankizy koa hanomana baka de tena tsy maintsy mimpanjinina daholo zany rehetrarehetra izany natao amin'ny andro alina lay resaka zany nataon'ny filoham-pirenena zay aloha de fa fanamariana voalohany maninona tsy natao tamin'ny andro atoandro io koa ne tsy voatery hoe alahady ary efa betsaka ny fiatrehana mpanao gazety nataon'ny mpitondra tany aloha fa amin'ny andro atoandro faharoa ny eo amin'ny hoe mpanao gazety izany anankitelo no teo dikan'izay aloha zany dia mpanao gazety notsongaina mpanao gazety notsongaina tao anatin'ny mpanao gazety anarivony eto Madagasikara zay aloha fanamariana anankiray ihany koa fanamariana manaraka ny presse écrite de tsy koty zany hoe ireo mpanao gazety antsoratra ty raha ty ane tsy resaka hoe mpanao gazety amin'ny hainao manjery any no hoe atao hoe mpanao gazety fa misy karazany be de be tompoko ny mpanao gazety fanamariana zany fanakiana zany raha zay no andraisan'izay mpikarakarana iny moa zany dia ny tao amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny resaka communication sy ny rehetrarehetra zany sampan'izany zany zany sehatra zany no hita hoe tena akaiky vilany feloarina ny karakara niny resaka nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny mpanao gazety anankitelo iny de misy indray zao iteny any hoe kinareo zany anakiana foana anakiana tsy maintsy atao ny fanakianana satria raha-pireneny ty raha-pireneny ty raha malagasy ity zay zany izy io zany tsisy resaka mihitsy hoe nareo zany be felonana nareo zany sotran'izao tokony efa mahasolo tena mpanao gazety reny tsy any tsisy resaka felonana zany eo fa tonga de hoe fanamariana mahitsy mpanao gazety ny hainao manjery izy telomena daty eo mpanao gazety na hainao manjery televiziona de radio fa akoatr'izay ane mbola misy ny gazety antsoratra ahoanany tsy mba nisy olo tena mihitsy ny gazety antsoratra akoatr'izay ne mbola misy ny online ahoanany tsy nisy zany ny fanaovany gazety dia malalaka ty misy sehatra maromaro ty zavatra ty ary indrindrandrindra hoe ao anaty vanim-potoana tena manahirana ny firenena ao anaty vanim-potoana tena saripady eto amin'ny firenena satria hiatrika fifidianana dia zany tokony mba nieritreretin'ny zay mpikarakaranyiny conférence de presse iny tokony mba nieritreretiny zany satria na omaly zany na ny io maraina io de be de be ny antso hoe nanamana ny olona mavanta fa ona litiny to tena tsy tao anaty lisitra mihitsy ny mpanao gazety antsoratra ahoana ny tiny tena ny online tsy tena tsy tao asinsisa fanamariana manaraka raha ohatra zany ka tena hoe tena malalaka tena natao hoe akitsy-po ny nanaovana niny fiatrehana mpanao gazety iny mbola ty am'le fikarakarana sy ny endrika ivelany ihany moa zany tenentsika zany tsy misy mihitsy ny antony tsy tonga de anaovana hoe mpanao gazety tsy anavahana mpanao gazety tsy anavahana no miatrika ny filoham-pirenena be de be ne ny hotenentsika ao mantsy be de be ne ny fanontaniana tokony mbola natao teo zay tsy teny hoe tsy ampona ahoanany nataon'izy telomenada zany fa mbola betsaka ny sujet ary azo nalaminy zany so de ndray misy teny ka manahirana beko mpanao zay filoham-pirenena efa mifandimby teto dia nasa niatrika mpanao gazety tsy nitsongaina fa ponga de hoe mpanao gazety fa tsy mpanao gazety misandoka kosa aloha zay kosa aloha tsy izy zay fa raha hoe mpanao gazety aperinasa mpanao gazety professionnel mahafantatra tsara ny asany inona hatramin'ny freelance ary mpanao gazety freelance tsy mampaniny zany be de be eo filoham-pirenena mifandimby teo fa rehefa tena hoe conférence de presse ngeza be ohatran'ireny ao anatina vanim-potoana manahirana tsy tokony misy anavahana fa tena eo daholy fa le maly mipanotrona indray no nameny trano mipanotrona indray no nameny trano
zay tsy milaza hoe tsy mety zany na hoe ahoana fa tiany resaka mpanao gazety ianao be zany zao raha mahita hoe conférence de presse ohatra fotsiny raisitsika ny amerikana maly mantsy ny filoha-pirenena Iany Rajoelina isaky ny mamaly izy de maka référence any an-dafy isaky ny mamaly izy dia maka référence amin'ny tany aloha Zara Laimongo Rasety Rabe Mananjary sy ny zao sy ny zao sy ny zao maka référence any ivelany ka raha maka référence any ivelany ary tsika amin'ny fomba fikarakarana conférence de presse ataona chef d'état président ny république tsisy mpanotra an'izany ndana mankany any Washington ny filoha-pirenena amerikana tonga de mpanao gazety fa ity mipanotrina ndray my be dehibe satria asa nahazo baiko ve sa ahoana vao misy zatra kely de mitehaka inona moa ny dikan'ity tehaka ity nareo tao anatin'le trano no mitehaka fa ny vahoaka malagasy tompoko mitomany nareo zay nanatrika le mpanatrika zany misy manamboninahitra tao misy ministre prime ministre zay rehefa metimety amin'zareo zany ny atao hoe valy tenin'ny filoha-pirenena Iany Rajoelina de mitehaka inona ny dikan'ity tehaka ity mitehaka ao anatin'le fahantrana ve fa nareo zany mety aminareo zany ny fiainana am'izao fotoana zao de mitehaka misy dikany ane reny dikandray zany de hoe tena marina mihitsy zany zay ny dikany tehaka tena marina mihitsy zany teneninao zany monsieur le président ary nidikan'le tehaka ihany ko ho an'ny mandinika de midika hoe zay mbola eto akaikinao eto aza kitikitihana ny sezanay zany ny dikan'ireny ho an'ny olona misaina sy mandinika tsara inona ny dikan'ny tehaka de hoe zay mbola eto reto zay manotrina manohana sy ny sisa ny anay moa masina mpanao gazety fa nisy tsy nitehaka mihitsy koa tao fa lasa saina am'lay fanazavany filoha-pirenena mbola endrika aloha zay ka hoy izay hoe eo amin'izay hoe resaka tao amin'ny mpanao gazety no atao mipanotrina no betsaka noho ny mpanao gazety de averin'indrem-pandeha inona moa zany ny antony tsy tonga de natao akalalahana tsara ny mpanao gazety izay nametraka fanontaniana be dehibe ho ny fanontaniana tokony mbola hipetraka teo fa izy telomenada moa zany no nitsongaina ary zay mino fa tsy hoe izy menadany izy telomenadany de hiteny hoe miora i Abrahama i Gasikara hoe zay nde hoany fa zany hoe notsongaina zany de noteneniny zareo zany hoe ianao zany no mametraka ny fanontaniana zay aloha zany fanamariana goavana be mihitsy izay conférence de presse mpanao gazety tsongaina no miatrika alina izy nefa mpanao gazety eto Madagasikara anarivony mpanao gazety any amin'ny faritra aloha zany de efa tsy koty manahirana zany fa nga mpanao gazety eto Antananarivo ihany mpanao gazety re olona any amin'ny faritra any be dehibe ary iny zany rehefa hoe conférence de presse goavana be ohatran'ireny reny afaka teneny hoe herinandro meloa de efa tenenina meloa de afaka miakatra ty Antananarivo ny mpanao gazety any amin'ny faritra satria reny mpanao gazety any amin'ny faritra reny tompoko no mahita ny sy miaina ny zava-misy any amin'ny toerana lavitra fa tsy vita ny resaka Antananarivo ty hoe eto miodikodiny eto fa mpanao gazety any amin'ny faritra hafa mihitsy zay fanamariana zay mety tsy de ho takatsika zany fa mpanao gazety any amin'ny faritra no mahita ny zavatra misy any amin'ny isam-paritra rehetrarehetra any nisy tenenana mantsy tao hoe ahoana ozy izy sisany nanontany an'izy iny Gasikara sa i Abrahama ny amin'ny hoe ny cote de popularité anao ane André Matofilo tena manahirana hoe milatsaka zany de zao navaliny filoha-pirenena Iany Rajoelina hoe resaka cote de popularité zany ozy any amin'ny sur terrain no ahitana an'izany any amin'ny sur terrain any amin'ny eny toerana mihitsy fa io afaka miteny daholy Facebook sy ny sisa fa eny amin'ny tena eny akanja no afatarina fa zay rehefa mandeha tena obinin'ny olona zay ozy izy filoha-pirenena rehefa mandeha tena mahazo fakasitrahana avy amin'ny
vahoaka malagasy. Zay ny fomba fijeriny. Fa ny fomba fijeriny hafa nefa tena mifanohatra amin'izany. Raha ny eto Antananarivo fotsiny, mba mandana mankeny amin'ny faritra ifa, dia enoy ny fomba faneho-kevitry ny olona amin'izao fotoana izao. Mandehana manontany ny mpandraharaha, dia mba enoy fakasitrahana ve, fiobiana ve, tehaka ohatran'ireny nataon'le mpanatrika tao Iavoloha le omaly reny ve, no eninao zany hoe tena mitehaka fa tena mety mihitsy nataony ny fomba fitondrana ny firenena. Mba mandehana mankany amin'ny olona mankany amin'ny hôpitaly, iresaka an'io moa tsika satria nasindry zareo resaka iny lava be, hoe navita hôpitaly, fitanisany hôpitaly zao. Fa manakoresahana momba an'iny mihitsy tsika. Dia mba antan'io zany ny tena hoe fomba fahitany olona ny fiainana isanandro amin'izao fotoana zao. Satria ny filoham-pirenena mantsy ny teny hoe Andry Rajoelina ny teny hoe le resaka cote de popularité ny afaka miteny daholo izay te hiteny fa ny tena eny an-kianja no ahitana azy. Ka inona le eny an-kianja? Inona ny tena zava-misy eny an-kianja? Olona tsy mihinan-kanina, olona mandrendriranantsy, olona tsy mahavelo-tena, olona tsy mahatsabo tena, olona tsy afaka mampianatra ny zanany any am-pianarana. Izy ity tsy vitany hoe izany na vita vatan-trano na sekoly io na hôpitaly, fa ahoana ny fiodinan'ilay hôpitaly na ny fiodinan'ilay sekoly. Misy fitaovana scanner tononona daholo ty rehetrarehetra ty, fa ahoana ny tena fiainanao? Ahoana ny tena fiainanao? Mbola hidirantsika aloha zay rehefa avy eo zany, satria ny zavatra nytenenindrareo ihany no nasiantsika fanazavana sy fanamarena. Zay zany raha miteny zany tena misarika ny sainareo mihitsy hoe ho avy ny fifidianana dia dinio tsara. Ary amin'ny lafiny ray tsara no nisian'le maly iny ahafantarana ny tena hoe atraiza ny kapasite, atraiza ny letan'ny fahaizana mitondra zany teto amin'ny fireneny ity tao anatin'izay 5 taona zay, tsy efa taona zany fa efa dimy latsaka amam-bolana raha ny Tety Andro zany no tondrany Andry Rajoelina anyty firenena ity. Atraiza ny kapasite, atraiza ny lanjan'ny fomba ny tondrany ny firenena, atraiza. Dia anjarany rehetrarehetra no mamakafaka tsara, mandinika tsara, tsy ho enti-potsony. Amin'izao 2024 zao mantsy heverina zany fa tena hoe malagasy tena mandinika sy mamakafaka sy misaina tsara no misy amin'izao fotoana zao, fa tsy le hoe taitaitra fotsiny, hoe entanitany-po fotsiny, tsy zay tsony no takiny ny vanim-potoana amin'izao 2024 zao hiatrehana n'ilay fifidianana. Tena mahalasa saina le renimaly reny dia zay aloha zany ny fanamariana ety am-boalohany aloha momba n'iny raharay ositsika hoe raha resaka fiatrehana mpanao gazety zany tena hoe mpanao gazety atao hoe na tsy atao hoe amanjatony atao hoe amam-polony tokony hiatrika an'ireny, ary tokony natao nalalaka, fa lizy moa ny tsongatsongainy zareo, tsongatsongainy izay mpikarakarany iny le izy, tsongatsongainy. Zay zany no hitany aloha. Fa hidirantsika amin'izay ary lay atao hoe votoatiny amin'izay. Dia aloha tsika hiresaka no hoe nisy tena sujet goavana be fa tsy voaresaka tao. Tsy voaresaka tao. Anankiray amin'ireny resaka tsy fandriam-pahalemana. Teny be dia be ny taremarika naseho teo hoe source banque mondiale le source andrigasikara raha lazain'ny filoham-pirenena fa diso hoe resaka taremarika dia ohatrany hoe fampizesitiavana zesta zany, zao ny taremarika, zao ny taremarika, diso ny anareo. Sy zany tao diso mitondra fanazavana tany amin'ny fandaharanareo tany, diso reny. Fa ry zareo ihany zany manana marina.
ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ihany manana ny marina amin'ny resaka taremarika. Fa gaga ny tena hoe diso ahoana moa zany ny resaka hoe reny hoe taremarika isan-karazany reny, fa de hoe diso. De gaga ianao mahita an'izany, maheno an'izany hoe fanazava izy ity ne tsy kilalao tsy kilalao izy tika, de hoe tena hanao fanahinina mihitsy zany amoaka hoe taremarika diso, nefa fiainan'ny malagasy ny resahana. Fiainam-pirenena no resahana ao anatin'le raharaha. De resaka tsy fandriam-pahalemana hoy isika, tsy voaresaka mihitsy. Amin'ny fomba ahoana no iakaran'ny taux de croissance na ny ari-karena kanefa ny olona izay moteur, ny olona, ny olombelona izay moteur mihena ny fahafahany miasa noho ny tahotra, na eny ambanivohitra na ety an-tanan-dehibe. Ny tsy fandriam-pahalemana ane, aloha azavaina eto fa sao de tsy hain'ny sasany zany, ny tsy fandriam-pahalemana dia miteraka fiainan'ny asa. Ny tsy fandriam-pahalemana dia miteraka tsy fahasotoana eo amin'ny asa. Ny asa nefa no miteraka fitombon'ny ari-karena. Rehefa tsy misy ny asa de tsisy ari-karena mitombo zany eo fa aza mirediredy, aza mieritreritra mazia, tsisy an'izany mazia sy miracle zany. Rehefa tsy misy ny asa de inona ny ari-karena hitombo ao? Resaka toe-karena zany fa le asa miena, inona mahatonga ny asa ny miena? Anisany ny tsy fandriam-pahalemana. Olona tokony hiasa de lasa miandry vary eny tanimbary, mba fantatry ny ekipa ny Andry Rajoelina ve zany. Matory eny tanimbary ny olona, matory eny tanimbary ny olona miandry vary, satria amin'izao fotoana izao ne zay zavatra mbola tsy nisy tao anatin'ny 80 taona tompoko, eny tanimbary de efa misy mikapa le vary, mialatra lavanilina. Mbola eny amin'ny potiny eny de efa misy mangalatra ny lavanilina. Tsy fandriam-pahalemana ny dikan'izany. Tsy resahana intsony hoe alatra voamaso hoe zaza variry kidnapping, fa tsisy resaka an'izany hoe tsy fandriam-pahalemana zany tam'le conférence de presse maly. Zay nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mba hialana zany amin'le hoe onohono sy le tantarain'olona sy ny commentaire mantsy ny be dia be rehefa avy eo, fa zay mpanao gazety moa tena de tsy maintsy nanaraka mihitsy, ary tena nanaraka tsy niala teo mihitsy, ary tena hoe nasaina nangina daholo ny manodidina zany zay teo. Misy moa zany etany po de hoe tena tsy anina mihitsy zany de mangina aloha, alao aloha enona tsara, soarahana tsara zay zavatra voalaza. Fa nanaraka fa tsisy resaka momba ny tsy fandriam-pahalemana, resaka jirama ny tao, de resaka nationalité, de resaka trano hôpitaly sy ohatran'izany, resaka rova sy ny sisa. Zany tao de resaka lalana ho an'izay natadidy aloha. Fa nisy resaka tsy fandriam-pahalemana ve tao? Io nefa mifototry ny tsy fampandrosoana amin'ny firenena eto. Io fa raha mandry fahalemana ny tany, tsy misy miady hevitra an'izany hoe taux de croissance zany anie. Fa nen'le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao de le taux de croissance amin'ny mamaika azy lazainy fa diso ny taremarika any na diso ny taremarika izao, fa nendry zareo no marina diso le taremarika navoakanareo fa source avaizany nahitanareo azy. Voaka malagasy tsy miraraha an'izany, tsy miraraha an'izany ny voaka malagasy. Marina hoe ilaina ny taremarika, ilaina ny statistika mba hahafahanao zany manapa-kevitra. Fa zao anie ny tena fahavoazan'ity fitondrana ty régime tarehan'ny filoha Andry Rajoelina ity. Raha mitendry zareo hoe diso ny taremarika avoakan'ny mpanao gazety, fa nendry zareo ve marina? Fa rehefa tena hita anie zany de zao hoe ny fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena dia miainga amin'ny zavatra izay tsy mitombona. Sy tena hoe diso ny any amin-drareo de terena ho marina. Ohatra misy jeu de mots kely zavatra diso ny any amin-drareo de terena ho marina. Ohatra hoe ry zareo milaza satria hoe mini bilan mantsy ny natao maly. Milaza ry zareo hoe, milaza ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho maly hoe
tena miroso mihitsy ny fampandrosoana, tena miezaka izay rehefa mandeha makany amin'ny faritra dia tena mahazo fiompiana, tena be deaibe ny fakahirezana, be deaibe ny fakasitrahana ao anatin'ny tsy finanankanina, fakasitrahana ao anatin'ny kere any amin'ny faritra atsimo, ohatra fotsiny zany. Be deaibe ny fakasitrahana kanefa ny tsy fandriam-pahalemana tena hoe tsy hitantsony zay ilazana azy. Mandehana mankany amin'ny polisy de ndana mba jereo ny fitaraina hoe very telefona, very moto, ndana mankany amin'ny tobiny mpitandro filaminana ny amin'ny hoe vakitrano. Amin'izao fotoan'izao tsy fandriam-pahalemana zany. Ny any ambanivohitra, ny fokon'olona indray no asaina manao kotikota, manao cotisation mba homena an'ilay mpitandro filaminana miampy amin'ny hoe fanomezana vary, satria tsy mihinan-kanina le mpitandro filaminana de mifokon'olona mivolosana teto akaiko teto nisy an'izany, tonga teto le olona hoe tena nitaraina. Zany ve mba nisy fanazavana maly? Tsisy zany ho an'izay nieno, tsy misy. Ka hoe taremarika milaza fa tena miarin-doha, tena hoe mety tsara ny fiainan'ny toe-karena eto Madagasikara, fomba fijery hiatrika fifidianana zany, satria efa akaiky ny fifidianana. Fomba fijery entina narotsarona fotsiny zany. Fa tsy misy ari-karena miakatra-drany raha ohatra ka ny tontolon'ny asa dia reraka. Ny tontolon'ny asa reraka, kinary ny ari-karena hiakatra eo, nefa ny asa reraka. Tsy afaka miasa le olona satria manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Raha tokony hiasa izy zany normal, atao hoe 100 isan-jato, 700 isan-jato sisa no herijika ahafahany miasa. 700 isan-jato. Kanefa io asa io no miteraka ny fitombon'ny ari-karena. Zavatra tena hoe fanazavana tsotra zany, fa tsy sarotra mihitsy. Amin'ny alina ny natao atoriana, amin'ny alina natao atoriana, atao fakanaina amin'ny alina, fa tsy natao hiambenana vary eny tanimbary, tsy natao hiambenana trano. Zao lasa mandro tsy milavoloa ny any an-tanan-dehibe na ny any ambanivohitra. Inona mba fanazavana hoentina? Ny tenin'ny filoham-pirenena hoe teny Andrajoelina le maly zany, tamin'iny 26 juin iny tena zany safanditafika ozy izy, asa fanefa safandiminy raha nikotiana hatramin'ny tetezamita, tena nihetsi-po mihitsy, tena nihetsi-po, tena gaga mihitsy ianao zany hoe izy moa tena hoe niantso an'Andriamanitra mihitsy tao, hoe Andriamanitra zao zay zany lazainy tao. De eto koa zay tena lasa miantso ny anaran'Andriamanitra koa. Nao anaty didy fora teny aza manononona foana ny anaran'Andriamanitra. Ka de hoe tena Andriamanitra, inona ary zany? Rehefa 20 jona ny fetim-pirenena sady fetan'ny folo alin-da, hoe matso, tena hoe fety zany e. Fa inona ny foto-kevitra? Ny foto-kevitra de hoe miseho zany ny folo alin-da malagasy, manamarika an'ilay fetan'ny folo alin-da sy ny fetim-pirenena. Fa inona ny vokatry ny asan'ny folo alin-da eny anivon'ny fiarahamonina sy eny anivon'ny vahoaka? Inona ny vokatry ny asany? Afaka miasa normal ve ireo folo alin-da ireo? Sa tratra ny tsindry politika ka tsy afaka tena hoe mampiseho ny maizy azy? Tsara fitafiana daholo, mandeha ny matso, mirijarija daholo, no hita teo Mahamasina, de ny filoham-pirenena moa sady filoha faratapo ny folo alin-da minazy hoe tena nihetsi-po mihitsy sensisa. Fa eo Mahamasina ianao mihetsi-po, fa mihetsi-po ve ianao amin'ilay olona matiny dalo ery, amin'ilay olona vakitrano ery, amin'ilay olona very moto ery, amin'ilay olona tratra ny sitona telefonina eto Antananarivo, amin'ny endrika tsy fandriam-pahalemana? Ahoana no hoe fetraikan'ireny hoe folo alin-da miseho amin'ny fotoana manokan'ireny amin'ny fiainana isanandro? Fa tonga de miteny ny olona hoe tena tsisy mpiaro tsony zay, fa ny jiolahy sy ny olon ratsy indray no mahazo vahana. Asa gaga koa ianao raha manjaka ny asan'ny jiolahy,
satria tsy misy ny asa amin'izao fotoan'izao any hoe jiolahy diplôme no betsaka eto Madagasikara e. Jiolahy diplôme, halatra fiara, halatra moto, olona manam-pahaizana anie manao an'ireny e. Ianao ve olona tsotra any ery dia ahitany hoe ahoana ny kipitsipitsiny amin'ny fiara, moto sy ny sisa sy ny sisa. Mamaky trano ny mpamaky trano amin'izao fotoan'izao tena miketrika. Miaraka amin'ny plan sy inona mahay informatique, jiolahy informaticien misy amin'izao fotoan'izao, jiolahy diplôme, manana baka, manana maîtrise, manao asan-jiolahy. Ny dalo mantsy raha vao miresaka dalo tsika dia mieritreritra hoe olona tsy nahita fianarana, olona tsy manana CP, zay le dalo le nahazatra. Fa misy ny dalo avoleta, dalo civilisé raha ny aty amin'ny tanan-dehibe. Fa tsy voaresaka mihitsy zany tamin'le male, tsy voaresaka zany. Eo zany ny tena mamoly voly fotsiny manaraka le dia tapitra le ozy miora hoe tapitra. Tena tsy atoretritsika ozy miora. Mpanao gazetiny TV Ranabavy zany, re mbola zandry tateoriana taony. Dia niteny moa zany ny filoham-pirenena Inga Rajoelina, zaho ozy izy mandra-maraina reto tsy problema mihitsy. Fa tsy maintsy mifampitsozo kaliza nataonareo amin'ny alinako. Rehefa amin'ny alina zany dia fantatra tsara hoe inona ny finosan'izany alina zany. Maizana ny tanàna. Fa maninona izy io raha natao tamin'ny andro atoandro? Natao hoe jour ouvrable arany hoe tsy nampaninona mihitsy fa tonga amin'ny mpanao gazety foana io e. Tonga amin'ny foana io. Fa dia ny mpanao gazety avy any amin'ny faritra aloha zany dia tsikôty fantatray fa manaraka an'ity miara-manontsy ity ny any rehetrarehetra any, na ny ao amin'ny ekipa amin'ny présidence be dia be ny namanao, na ny any amin'ny primature be dia be ny namanao. Fianakavian'ny mpanao gazety moa zany mifankalala daholo. Fankalala daholo ny fianakavian'ny mpanao gazety. Ka be dia be menao an'ity, fa dia zay aloha anisan'ny fanamariana goavana zay. Mbola tsy miditra amin'ny tena votoatantsika. Fa mpanao gazety telo tompoko tsy mahasolo tena ny mpanao gazety Anarivony eto Madagasikara. Tsy mahasolo tena ny hoe mpanao gazety miparitaka manerana mba afaka ohatran'ny député. Député ne misolo tena ny district analany azy. Fa raha mpanao gazety any amin'ny faritra any, any amin'ny faritany any, any amin'ny lavitra any, misy fanontaniana tsy ampozo amin'ny filoham-pirenena mihitsy hipoitra eo. Fa izy ity tsy resaka hoe Antananarivo fotsiny ity. Zany chaîne nationale zany hoe TVM CRNM zany be dia be ny fanamariana tian'ny olona tao amin'izany tompoko. Be dia be. Zay tsy hiditra lalileto fa aleo ny olona no hitsara. Tsisy resaka mihitsy zany ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Nefa maimaika ery hoe mampiseho hoe bilan hono zany, hoe bilan positif. Dia zao raha ny fanontaniana rehefa tsy voaresaka maly ara fa ndeo apetraka amintsika menakavy. Bilan zany zao ty dikan'izany hoe bilan zany mantsy hoe jerena ny asa vita na ny asa tsy vita, hoe nanahoana ny fomba fisehoany ny raharaha zany aty amin'ny parapatonga aty amin'ny faraparan'ny fitaom-piasan'ny filoham-pirenena dia fanaovana bilan jery-todika hoe nanahoana ny asantsika sy ny sisa sy ny sisa. Dia raha n'le nenona maly zany zao fanazavany Andry Rajoelina dia hoe positif, tsara ny bilan. Tonga dia misy misitrisitra mihitsy ny any ananiny, misitrisitra inona tsara ahoana hoe tena mety tsara mihitsy ny bilan zany fa tena azo tsapahitanana ny ezaka. Dia hoy zay hoe samy teny ara ve ny mpitondra zany fa tsara ny bilan ny ady tamin'ny tsy fandriam-pahalemana. Io anie tsy vita ny fitanisana fotsiny hoe navoazana ny fitaovana zao. Fa ny fitaovana voalohany indrindra aloha dia ny olombelona. Zay aloha. Ny olombelona aloha, ny source d'énergie. Fa ahoana no ahafahan'ireo afoloalinda eto amin'ny firenena, polisy, tafika zandary, tena manao ny asany araka ny tokony izy sy maneho ny tena maizy azy amin'ny fitandrona ny filaminana. Kanefa le politika mpanjakana ty ambony ety tsy mandeha amin'ny laoniny. Dia lasa ny mpitandro ny filaminana no ifatrarandrihatra ny tsikera.
be dehibe ny mpitandro amin'ny filaminana mahafantatra ao fa tsy miteny e, mahafantatra ny tena zatra iainanao fa tsy miteny. Fa io tsy fitenenana io koa misy dikany taolo zany rehetrarehetra zany misy dikany daholo zany ho an'ny olona tena mandinika. Fa de tsisy resaka aloha zany resaka tsy fandriampahalemana omaly fa ny any amin'ny resaka taremarika na maika sy any amin'ny resaka hoe hôpitaly zay vita tena bahana be tao. Tsisy resaka ihany koa ny resaka knaps mba niandry ihany zany. Fa inona ihany ty kotaba lava tsisy farany eo amin'ny knaps ty e. Vao miteny anao zany knaps de efa retirety vola fisotrondronono resaka zokiolona resaka sosialy fa tsisy resaka zany. Fa raha nisy mpanao gazety hafa tao azona iatoka mihitsy fa nisy nametraka fanontaniana an'izany tao. Tsisy resaka ny resaka kere any atsimo. Fanampiana ny olona any atsimo zao misy manodikodina. Misy manodikodina tsy tonga any amin'ny tena tokony alehany. Zany anie hitan'ny sehatra resam-pirenena daholo zany, hitan'ny vahoaka malagasy anie zany, misy manodikodina eny an-dalana tompoko. Midika ho fahalemeny ny mpitondra zany bilan zany, ratsy zany ny bilan amin'izay sehatra izay. Tsy nisy resaka omaly ny resaka kolikoly maro lafy eto amin'ny firenena. Nefa Madagasikara voatonona hoe anisan'ny firenena tena be kolikoly indrindra eto Madagasikara maneran-tany. Tsisy resaka zany. Zany mba ilana valiteny avy amin'ny filoham-pirenena zany indrindrandrindra nandritra n'ity mandahany ity. Tsy misy resaka ny fanakatsakanana zay atao amin'ny mpanohatra, fanakatsakanana atao amin'ny président Marc Ravalomanana, tsisy resaka zany maly. Tsisy resaka ny fanitsakitsahana sy modiana tsy fantatra ny satamanokany ny filoham-pirenena teo aloha, tsisy resaka zany omaly. Dia tsisy resaka ny momban'ny fidiran'ny zava-mahadomelona eto amin'ny firenena. Roro zao tsisy resaka zany. Nefa zany de mitondra fahampitehana ho an'ny tanora. De nisy resaka moa tomaly hoe zany hoe resaka hoe lalam-panorenana hoe manitsakitsaka lalam-panorenana amin'ny filoham-pirenena de izy hoe za tsy manitsakitsaka lalam-panorenana zany mihitsy. Be de be fanamariana momba an'iny ihany koa. Fa iny zany ohatran'ny fohifohy kely ihany tsy de tena hoe nisy resaka firy. Fa de nitsona fotsiny zaho zao filoham-pirenena Iandrajoelina tsy manitsaka lalam-panorenana zany. Tsy manitsaka lalam-panorenana ahoana? Nga misy gouverneur ao anaty lalam-panorenana ao ka ahoana ny misy gouverneur eto amin'ny firenena? Amin'izao fotoana izao mbola misy commune tsy manana be ny tanàna voafidy ara-dalàna. Fa ny sasany mbola manana litizy any amin'ny fitsarana ohatra zany. Ny commune sasany amin'izao fotoana izao any amin'ny resaka hoe mpanolontsaina ny commune any mbola misy tsy feny, misy tsy milamina. Mbola misy commune hoy isika tsy manana be ny tanàna. Moramanga foana moa ny voaresaka ary ny ao Morondava ahoana. Ity fitondrana ity tsy nahavita nanatanteraka fifidianana lehibe amin'ny faritra. Fa hoe le gouverneur aloha tendrena isana ny asan'ny lehibe amin'ny faritra vonjo maika. Conseil des ministres namoaka an'izany an'le izy. De ahoana ny lalam-panorenana manoloana an'izay? Ahoana? Tany amin'le resaka nationalité aloha ny tena mibabahana toerana tao satria voadodona ny mombamomba ny filoham-pirenena mantsy momba an'iny izy lasa niteraka resabe. Aiza moa no ahitan'ny olona ny zay any anaty tiroaran'ny Manuel Valls zany? Any amin'ny primature ny frantsay any hoe ahoana ny voahany reny sisy fa liza aloha niteraka resabe. Fa akoatran'iny dia maro ny zavatra mila fanazavana. Fa tsisy moa zany le izy. Fa iny anie nantohizana hatramin'ny maraina toera mbola tsy tapitra. Fa inona ny mamaika ny amara-paranana an'le izy hoe satria ary nisy nanoka tao hita eo amin'ny écran. Satria hoe efa te hatory ny olona de hoe fa rano amin'izay fa lava loatra sinsia. Fiainam-pirenena tsisy an'izany lava be zany fandinihana anazy.
ary efa tena zava-dehibe de eo aloha fampitana ao filoha iandrajoela moa miteny any any eo sy mampaninana na hatramin'ny maraina ary izy aloha zany nyteny an'izay fa ny ato amin'le mpikarakara milaza asa de lava loatra makatsa amin'ny makary nefa amin'ny fanontaniana amin'ny malagasy ato mbola bobaka be ka zay le hoe tsena tena tsy ao e tena zay zany amin'ny ankapobeny hoe tsy araka ny tena nilana azy zany ny valiteny izay mipotra tao tsy mamaly ny tena hoe zavatra nitadiavin'ny malagasy ny valiteny zany fa dia fidokafatena ferovatena zay ny tena amin'ny ankapobeny zay ny tena nisongadina tamin'iny resaka nataon'ny filoha-pirenena nanoloana mpanao gazety anankitelo tam'le omaly ferovatena dia fandokafana tena dia filazana ny hafa fa mandiso fa ry zareo ihany no manana na marina teo amin'le taremarika mantsy ny tena nahitana an'izay teo amin'ilay taremarika zay mipotra teo zany hoe source no modikany hoe source hoe nipoirany vaiza nipoiran'le taremarika de rigasika raha veny hoe banque mondiale io de ozy izy filoha rajoelona hoe aka zay koa ny soratra avy amin'ny banque mondiale ty fa ajereo tsara fa reny le olona le evitenareo reny eny hoe disy daholo zavatra teneny ny mantaingy reny ka milaza tena zany hoe manana ny marina de zao moa ny teneny hoe marina ihany tsisy mandiso an'izay zay tokoa marina ihany fa fantatry ny vahoaka malagasy eny tena marina nasarotsaroana eo ary io nasarotsaronana ny fomba rehetrarehetra fantatra ny tena marina satria iaina ny isanandro ilay izy nisy zavatra fa ihany ko tsy voaresaka tao nefa mba tian'ny olona mahafantatra azy inona zao vokatry ny asan'le Rothschild hatreto inona ny fiatraikan'ny asan'izany Rothschild zany zay natao nampilendalendana hoe atsona ty ny Rothschild hoe ary zareo any hitondra ino ty izy teo hoe fanampiana miresaka conseil fanorotoroana isan-karazana natao mipoapoaka be mihitsy zany Rothschild zany inona zao fiatraikany amin'ny fiainan'ny malagasy hatreto inona ny fiatraikan'izany fa nga zany nisy resaka mihitsy ary mety zaran'ny filoha iandrajoelona raha tsy niteneniny zay fa inona no teneniny manoloana an'izany aiza zao ny vokatry ny ren'le omby nafarana nalefa cortesy any reny le ny aveny vaty le omby nafarana vany an-dafy reny omby vazaha le hoe ampivadina amin'ny omby vositra aiza zao ny vokatry reny ny olona ny mitadidy ahoana zao zany aiza le omby mba mila fanazavana aiza le omby inona mba efa firy no niteraka firy zay no niteraka tamin'ireny omby zay nafarany reny oka le vahoaka malagasy tompoko tsy atao ohatran'izany hoe atao fampandriana drisa no tena betsaka resahana aminy mampandredrisa zany zay le izy zay ka hoy isika hoe tena mila misaina tsara sika eto zany zao ny iantefan'ny resaka de amintsika olom-pirenena mihitsy amintsika vahoaka malagasy mihitsy hoe tena saino tsara dinio tsara aza taitaitra ivelany fotsiny aza taitaitra ivelany fotsiny ahoana ny resaka G des Îles hiditra am'le efa le zavatra nyresahany am'izay tsika ahoana ny resaka G des Îles matokisa fa tena ataotsika mety tsara eo tsy ho afa-baraka tsika nantany mantsy miora ny TVM hoe sao de mba afa-baraka tsika amin'ity G des Îles nyity Andriamatoa filoha tsy afa-baraka zany tsika fa mety io
zay aloha tsy mahita an'izay hoe fikarakarana sy ny anina any fa ny hitany masonay raha eto Antananarivo a dia misavovona ny sordira zay mifantatray maimbo tanàna maimbo ve tanàna feny sordira ve no andraisana vahiny ary teto ane efa nisy délégation avy any amin'ny mpikarakara ny GDG tonga teto fa nijerenay ny erany zany hoe ny endriny ny endrik'ireo délégation ireo fa kivikivy tena kivy tsy niteny betsaka ary zareo zany ny eto nefa manome fampanantenana ohatra ny te-hiteny ianao zany amin'le vahiny hoe azagagy nareo fa zany fampanantenana zany nefa sakafo hoaniny eto Madagasikara fampanantenana mety tsara io sinsisa fa zavatra hita aloha zao de potika ny rano lalana eto Antananarivo tana mankany amin'ny 67 ary ireo vahiny ireo rehefa tonga eto Madagasikara tandremo tsy hanao couverture médiatique en jeu des îles fotsiny no tongavany eto fa hijery mihitsy ny tsy fandehanan-javatra eto Madagasikara tonga teto ane Papa François fa tery La Réunion kely ane mpanao gazety ny télévision KTO nanao stand-up vehivavy le mpanao gazety ina dikany hoe stand-up amin'ny télévision le miteny zany le mpanao gazety de miseho amin'ny écran eo de ny tatorinany lay fahantrana be lay bidonville ilay olona mitangorona mivarotra kapoaka zany ny taorinan'le ramatoa direct maneran-tany fa sao de hoe misy mpanao gazety miaraka amin'le vahiny de hoe resaka basket sy inavy ny taranja amin'ny GDG eo resaka eny Mahamasina fotsiny no alehany eo mikanja amin'ny Barea diso zany satria ny olona tsy azonao feperana mihitsy ny fahalalahany do am'izay atsika resaka an'le nandaniana fotoana be le hoe voatonga nanomboka mihitsy le fandarana maly de inona zahatra antraka tany saina daholo ty hôpitaly ty navita hôpitaly zao navita toeram-pitsabony zao navita an'izao ny président Philbert Tsiranana navita ny Asiera président Philbert Tsiranana zao fitanisana hôpitaly de hoy zay hoe de ara atao hoe misy ny fahavitanana zany araka ny tany saina teo zany be de nisy lisitra mihitsy teo nisy lisitra be de teo hoe zao tary de naseho le saritanin'ny Madagasikara de hoe toeram-pitsaboana hôpitaly de mbola nasiana hoe scanner sao fa zao fotsiny mba fanontaniana aza mba marary ihany ary aza mba miditra hôpitaly ihany na be de be na feno hôpitaly isako mifokotany ary eto Madagasikara rehefa tsy manam-bola ny olona miditra amin'ny hôpitaly de maty zay fotsiny inona mba fanazavana no entin'ny filoham-pirenena momba an'izay satria io aty amin'le fahefa mividy io ary ny hôpitaly Mpanjakana andoavam-bola daholy ary ianao zany rehefa tsy manam-bola ianao dia aza manantena tena hoe ho tsara karakara eo fa ianao zany rehefa matsipitsipi kely sy ohatran'izany misy an'izany eto eto Antananarivo fotsiny zany dia hatramina mpanangona fako any anaty sambrany tsy maintsy mba omena kely satria olombelona koa reny fa rehefa tsy manam-bola ianao de zay vita za tsy hanonona anara-panafody eto fa misy fanafody tafiditra ty amin'le resaka hoe spécialité fanafody manokana zany tsy manome an'le fanafody ny pharmacie raha vao tsisy ordonnance ohatra resaka fahateren'ny lalan-drà de hoe miakatra ny tositra be de be ny olona tratrany io am'izao fotoana zao be de be moa ny antony mahatonga ny tositra hiakatra be de be fa misy fanafody zany rehefa natao zany bilan ny analizan'le marary de fantatra ny fototry ilay aretina de ivoaka am'izay le ordonnance teneny dokotera ty fanafody vidinao tsy maintsy ty ary tsy fanafody générika fa fanafody tena original zany fa tsy générika teny teknika moa zany ohatra inona ny vidin'le fanafody 3 alina sy 1 hetsy 650 000 francs
telo alina sy rahetsy ny vidin'le fanafody tsotononiko a le anarana boaty kely ohatran'izay 30 ny ao anatiny tonga de azoazo ny sasany an-tsaina zay aiza raha ngatiana nanan'olona an'izany a nefa raha vao eo hoan'ny isan'andro io tapitra ndray volana dia miampindray de tsy maintsy satria zany traitement lava reny long terme ahoana le vidim-panafody ahoana ty vola alohany amin'ny hôpitaly ty nefa ny filoha-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina mizesta hoe navita hôpitaly BDB fa ahoana le vidim-panafody aloha io ane tsy vitany hoe miditra ao anatin'le hôpitaly de sitrany fa tsy maintsy tsabona le olona mifandray io zany ve de tsy hoain'ny eo nivon'ny fitondrana mifandray io fa tsy le endrika ivelany le mamirapiratra le hôpitaly le lokonareo orange sy an'ity tsy ino no entinareo andresen-dahatra ny vahoaka malagasy fa le fitsabona le fanafody ianao ne akoatran'ny fanafody renyle akoatran'ny scanera le nitenitenenina maly reny andoavam-bolany ny any amin'ny échographie andoavam-bolany ny any amin'ny fanaovana bilan mandana mankany amin'ny institut Pasteur bilan complet ohatrinona miteny le professeur zany na miteny le docteur spécialiste na miteny le docteur hoe tsy maintsy manao bilan complet mihitsy aloha anao ka io mantsy ny tena geste be mihitsy tamin'le resaka male navita hôpitaly fa endrika ivelany zany sa madio ivelany ohatran'ny fasana tsy zany namorona an'izany fa fomba fiteny zany me endrika ivelany fotsiny mamirapiratra ivelany fotsiny fa ny ao anatiny ao mba antan'io le olona marary eo mba antan'io fa andoavam-bola daholo rangaty hatramin'ny vovosiny serinky le madinika reny tsy hatramin'ny alcool hatramin'ny compresse hatramin'ny sparadrap andoavam-bola daholy any amin'ny hôpitaly mpanjakana io tiana resahany io eto Antananarivo hoe resaka hoe urgence ve le fitondrana mantsy tarihan'ny Andry Rajoelina teny izany hoe nanao ezaka bilan positiva zay le niteneniny maly fa positiva ve zany marary mividy vovo any amin'ny hôpitaly ve positiva ve zany ve ny fomba fiasa ary rehefa tsy manam-bola de maty kianina ny aty amin'ny resaka hoe rokandro hoe sinsisa ka rehefa tsy manam-bola ny olona tonga de tairony tsotsotra zay ahafahany miatrika an'le fiainana no ataony fa izy ity tsy vitany hoe fitanisana resaka hoe fahavitana hôpitaly fa inona le ao anatiny tsy vitany hoe fitanisana hoe nanao sekoly sinsisa fa firy ny ankizy mirenireny am'izao fotoan'izao tsy tafiditra sekoly satria mbola andoavam-bola ihany keo ny any amin'ny sekoly ihany firy ny olona niakatra teto amin'ny miara-manonja teto amin'ny MBS teto miteny hoe ny ray aman-dreny no mividy lacré tsara ve zany bilan zany positif ve zany ny ray aman-dreny no mividy lacré zany resaka framiny zany moa de ay mbola problema tsy fakahitana zany le izy zany dia anjaratsika no misaitsaina tsara fa raha hoe iny zany no nandaniana anisan'ny nandaniam-potoana be to hoe navita hôpitaly navita an'izao le marary le fikarakarana an'le marary mihitsy ahoana sy le hoentimana n'lay marary eo mampalahelo ane ny mieritreritra hoe tafiditra hôpitaly le olona mivoaka ny aretina mahazo an'le olona avy amin'ny alalan'ny bilance ndretraretra fa nanam-bola ihany izy aloha fa rehefa voaka am'izay le ordonnance hoe zao ny tsabonan'io tsy mananisy de tokony ho velona tokony ho afitra le olona maty satria tsy nanam-bola de zao lasa varotra fanafody amin'ny atsinjarany fivarotana fanafody de nefa zany raha fanafody zany raha nyteny izy eny amin'ny pharmacie hoe am'boaty zany ka le olona tsy mananako de zany ny atao hoe fahasorotam-piainana mahazo an'le voaka malagasy mpitondra fanjakana tsy nefa milaza hoe tena mety mihitsy tena mezaka zay tena zao zay ny resaka kolokolo tsisy resaka mihitsy maly
resaka kolokolo manjaka any amin'ny administration amin'ny akapobeny mihitsy de lazao ndray fa hoe tsara indray ny laran'ny Madagasikara amin'ny resaka kolikoly fa raha vao tsy hoe miasa zany ny kolikoly de tsy tavavoaka amin'ny fiainana eto Madagasikara. Zany le izy zany ny resaka fanelingelenana ny mpanohitra ny atoko tsy mitovy foto-kevitra amin'ny mpitondra fanjakana. Tsisy resaka mihitsy zany ahoana reny président Makaravalomanana nandefasana bomba lacrymogène reny ny resaka sata manokany ny filoham-pirenena teo aloha ahoana ny fanajana azy, ahoana ny fanajana azy. Iany Rajoelina ane ray latsaka de miala izy de lasa mitovy sa tamin'ny filoham-pirenena teo aloha rehefa tsy président république am-perinasa intsony zany fa raha hoe ray latsaka izy de tsy maintsy mametra-pialany de raha izy ve natao an'ireny de ahoana ozy izy reto le mpanohana azy reto fa rehefa ny président Makaravalomanana de ahoana. Resaka fanajana fotsiny zany, resaka misamy maha-malagasy zany, resaka fanajana lalàna zany, ty lalàna ty mantsy roy ditina. Io de hoe nesorina ny mpiambona amin'ny président Makaravalomanana, esorika io. Ahoana zany, zany nga nisy resaka mihitsy. Be de be ny zavatra azo resahana momba ny maly iny a. Fa reny aloha zany a sationany fotsiny zany, ahoana ny kere any amin'ny faritra atsimo. Tsisy resaka zany. Io ane tsy voatery koa hoe manontany le mpanao gazety anankitelo de hoe mamaly zany ny filoha Andry Rajoelina, afaka ny teny eny filoha Andry Rajoelina na tsy voapetraka reto ara le fanontaniana, afaka tonga izy de nitondra ny fanazavana momba ty hoe misy zahatra tiako satria manoloana vahoaka malagasy izy fa tsy hoe manoloana le mpanotrona le mpitete aketsy sy ny mpanao gazety fotsiny fa manoloana ny vahoaka malagasy, manoloana n'izao tontolo zao. Afaka manazava izy ny kere any amin'ny faritra atsimo mifampitehan'ny tontolo iainana sisy resaka zany. Parc solaire no teneniny teo fa ny kere any amin'ny faritra atsimo fa ngatsy olombelona any amin'ny faritra atsimo inona mba natao raha tsisy ny PAM zany, raha tsisy ny système Nations Unies, raha tsisy ny japonais, raha tsisy ny amerikanina de inona natao teto raha miresaka amin'ny faritra atsimo iny resaka hoe famatsian-drano any amin'ny faritra atsimo iny. Tsisy resaka zany, tsisy resaka. Zay aloha raha zay to de nanontaniana tsara mihitsy andreo resaka tsy fandriampahalemana, resaka CNAPS, resaka kere, resaka tsy fananan'asa, taux de chômage, mba niandro mihitsy aho hoe mba manahoana ny taremarika na ny chiffre ny pourcentage amin'ny taux de chômage eto Madagasikara. Tsisy nefa ry zareo miteny hoe tsara ny bilan. Ty resaka fanadinam-panjakana ty ane tena ohatrany hoe lasa routine sisa hoe fiainana tsy maintsy hatrehana, zany hoe manala CP, manala BPC, manala baka. Raha vao tsy manana baka de ohatrany tsy mitovy amin'ny zanaky ny olona. Fa afaka baka ny zanakao de anao inona? Anao inona? Mba efa mazava ve ny lalana izay ho ale? Efa mazava ve? Fa hoe manala CP, manala BPC, manala baka de manao université na université tsy miankina na université miankina amin'ny fanjakana de zay. Fa rehefa avy manala fanadinana ny olona ny zanaka malagasy amin'izao fotoana zao, fanadinam-panjakana, de eo indray aloha mahita azy hoe inona indray zany no atao. Zany ve de mba mety? Tsy mety zany. Eny ary efa tonga eto namana fanira zavy manantany efa tazanao ihany koa ny député mavitribitrika, député Bogos, député Anainy Avaradrano député Jerry Randrembilaina vao vita amin'ny alalany Timba atao amin'ny distrikna Avaradrano, dia député Alain koa ngamba mbola ho avy eo aloha sa tsy ho avy hita eo fa dia zay eto amin'ny plateau aloha zany zao no resazaka miarahaba anao namana fanira zavy manantany ndao ary za tsisy. Miaraba sady misaotra andrina nanokatra ny fandarana ionja sy faly miaraka amintsika amin'ny lafiny teknika ny namana any amin'ny radio Mada, ny namana rehetra mandray an'izao fandarana zao de arabaintsika rehetra ny malagasy eto aterina sy any ampitan-dranomasina. Mbola iverina amintsika eo ihany rina rehefa aveo firesadresaka zay sy député Jerry rehefa aveo fa eo ihany rina aloha zany ndaminantsika azy le omaly manko isaorana ny ataontsika hoe résumé am'izay afaka netiny rina tamintsika teo fa tena nandrasantsika le fionana omaly iny rina
tena nandrasantsika ny ohatry ny ahoana le forman'le izy le endriny zany de ohatry ny ahoana ny fanle izy zany fa eo amin'ny forme aloha zany tsika ny amina hoe tsy mahazatra ny zavatra ohatran'ireny satria amina zavatra goavambe ohatran'ireny zany a raha tokony izy dia lay ambaratsika hoe filoham-pirenena no tokony nialika mpanao gazety de tsy mila nitondra-pitehaka fa nitondra-pitehaka zany a ny filoham-pirenena omaly de ataotsika hoe nitondra specta mihitsy de ataotsika ihany ko nitondra renfort koa anamafy zany am'lay zavatra horesahany zany de nisy ihany moa zany nivoaka ny statistika hoe fantaniana betsaka tsara ihany fantaniana zay mipetraka teo fa teo am'le valim-panontaniana saika lay fiodikodonana mibetsaka le mpitehaka ihany ko tena nandrisindrisika tatambadika tato zany fa mbola eo am'izay lafiny forme zay nresantsika iny aloha zany de fa zavatra manahirana am'le adevitra iny hoe mitondra mpitehaka le filoham-pirenena zany fa misy zavatra manahirana ihany am'le hoe fananinina tsy maintsy najoro tam'ireny tranajavatra eny ny folo alin-da petratsika mihitsy zany a itsika tany am'laka misy tany de fa nahazo vaovao par whatsapp hoe ohatran'izao a no folo alin-da hiatrika n'lay fiaonana mpanao gazety ataonga filoham-pirenena zany de gaga ihany tsika satria raha ohatra zany hoe nitondra-pitehaka izy satria fa mahazatra ny filohan'ny repoblika iny am'izay rehetra aleha mitondra artista mitondra olona avy any faritra ivelan'le faritra anaovany etsika ohatra zany hoe maka mahanoro izy dia mitondra izy olona ivelan'ny mahanoro zany manotrinazy zany tsy de olan'zay raha ohatra ka hoe entiny gouvernementany de entiny député mpanaraka azy de entiny be ny tanàna mpanaraka azy de entiny lo olona mpanaraka azy zany de entiny lay fikambanana zay manohana azy na ampiakanjony cravaty orange zareo zany a na ampanaoviny lobaka orange zareo tsy hany problème atsika satria folara orange olona efa natokana an'zany reny nomeny reny de manaikinaiky ho azy zavatra teneny le filoha pirenena zany fa eto am'lay toerana misy an'le filohan-da malagasy zay tena tompona andraikitra lehibe avokoa ny hita teo voatery tsy maintsy mitehaka voatery tsy maintsy manaraka an'le ambiansa de tsy hoe tonga de misy fironana ara-politika zany de voaprofo fa ampidiriny resaka politika mihitsy ao anatin'zay force de défense et de sécurité zay reny FDS le folo alin-da amin'ny akapobea mihitsy misy tafika ao a misy sandary ao a misy polisy ao resatresaka am'zany tsika rehefa aveo miaraka amy député gérera ndrembolaina fa ataoko fampidirana zay eo am'izay lafiny forme zay tsy mety fa io na nataonao 2 arivo na 3 arivo ary ny zavatra hita teo fotsiny de zao hoe tsy voatery nitondra-pitehaka ny filohan'ny repoblika hialika am'mpanao gazety mpitehaka indray mibetsaka noho ny mpanao gazety ka tokony ananana fitoniana zany lay fieritreana tahakin'ireny satria misy zavatra lehibe zay andrasana ny valy teny le filohan'ny repoblika de ohatrany hoe inona moa zany le izy raha ohatra zany le izy ka hoe manao baolina zany ny bariary ina zay zany le izy de na manao baolina ny maki de raha barialy izy de inona moa le fomba fiantso azy pilalao fa 12 mpitehaka raha ohatra le izy zany ka manao matsa ny maki de pilalao fa 9 satria rugby akainzy ny resantsika fa tsy rugby A7 pilalao fa 9 zany ny mpanatrika zany de iny zany azo everina zany fa pilalao ivelan'le filohan'ny repoblika natao handrisika natao encourager le filohan'ny repoblika satria mafy be le zavatra miandra le filohan'ny repoblika misy zavatra tsy maintsy mivaliny tao anatin'le fandarana anisy zavatra tsy tiano resahana tao fa tsy maintsy ny resahana koa lefa le izy ary fantatra le izy hoe sarotra aminy na izy mamaly ane sahirany izy moa efa ohatrany iny raha teo tsy de mahametrize tantara tsy de mahametrize resaka chiffre te iseho izy nefa tsy tena eny hoe il maîtrise bien fa tsotra zay le izy miborediredika kely maneho hevitra kely zay zavatra somary tsikaritra foany zay 1900 lasa 1800 nefa zavatra efa vakiny eo ambany maso ndraindray ohatrany hoe misy zavatra tsy tokony resahana amina fomba fanehoana hevitra sy ny karazany zay le filoha efa fantatra foana ane zany ohatrany reny ane efa natao reny na tetitetika 100 andro na tetitetika tam'ireny covid-19 reny ary nisy fotoana ihany ko zay momba ny rovo
de raha tadidiny rina dia nanao ohatran'ireny anko inga filoha zany fa mbola najoro niaraka tamin'ny teo anko le ampanjaka zay hoe raha aman-dreny be mpitazo na ny fomba ary raha aman-dreny be anko tokony manana an'izay hoe tena hitazona an'le tena hoe fihavanana zay sisy sotoavina kanefa de zay le izy netiny tamina fironana politika zany hoe nafangaro ny tao anaty kravaty sy lobaka orange atao zany re raha aman-dreny be sy reoa eo anivony foloalida malagasy manahirana be mijerana izy amina forma moa zany fa izy te ampiseho zany amin'ny message-ny hoe mbola za reto manaiky ana tafika ny maramila ozy izy fa tsy maramila fa miaramila manaiky anany foloalinda amin'ny akabeny satria rehefa miresaka foloalinda tsika de le telo zany ao anatin'izay de nitafika malagasy ny zandary ny polisy zany manaiky ana ny institution rehetra zay e tokony aclose ny débat lazainy fa faux débat foana mola izy zany ka etitsika am'izay endriny forme zay le izy rina eny fa na zany naty zany tsika no fanamarena ihany satria misy zavatra nyresahan'le filohan'ny repoblika teo tamin'ny omaly rina rehefa nresaka ny te nationalité ty tsy faux débat ty andre matoy ihany rajoelona ianao no maniry an'le izy ho tapotra de borkenao anatin'le hoe faux débat le adevitra fa tsy faux débat ty fa tena débat ty ilaina satria miresaka souveraineté nationale miresaka secret défense ty any firenena miresaka ty miresaka unité nationale ary ny andraikitrao zay tsy mitovy any andraikitry ndretrrehetra ianao ny statut anao filohan'ny repoblika dikan'izany mendrika anaovana adevitra ty zay le hoe tsy misy ambony lalàna zany fa ambany lalàna daholo ka na filohan'ny repoblika renao ka na milaza azy ianao hoe zay taratasy 20 centimetatra kely iny ve tsisy problème iny amiko de aloha aloha ahitsy aminao le izy fa amin'ny procédure nahatongavan'le taratasy 20 centimetatra anaty posinao de alava be ary amatonany ary betsaka ny trangan-javatra anisy zay vao tonga tany anaty posinao iny tahaky ny ty karatra ty atanako ty karaha-panondro mifaniry nrefesiko ty rina tsy maintsy nanrefy azaniko izy milaza fa 8 centimetre le any aminy any de nrefesiko ty karaha-panondro ty 7 sur 10 ty nahatongavany ty taty anaty posiko andre matorajoelona dia tsy maintsy feno taona 20 taona nahatongavany taty anaty posiko dia tsy maintsy manina copie intégrale lahako copie lava zany ary tsy maintsy teratany malagasy de nisy demarche be da be natao tam'izany naka ny copie lava tany am'izay toerana nahaterahako rehefa zany de tsy maintsy nakasary de rehefa nakasary tsy maintsy nandeha tenynivony distrika de rehefa tenynivony distrika de tsy maintsy nyraisina daholo ny mombamomba rehetra sy reo antotantaratasy maro samihafa zay ny fenoko de ny andro fotoana naharitraritra zay vao mivoaka le karaha-panondrom-pirenena fa ity karaha-panondrom-pirenena tonga ty anaty posiko ty mbola ny lalàna no miresaka an'izany hoe ny olo-pirenena feno taona de tokony anana zay karaha-panondrom-pirenena zay de mbola nahazo laharana akoatry ny laharany karaha-panondro mbola misy numéro de série ty tikan'izay zany tsy zavatra mandehandeha ho azy zany ary ny tompon'andraikitra nanao siniany ty de tompon'andraikitra zay verina fa manana fahefana adjoint d'administration nanao siniany ty ny taratasy zany zay tonga any amintsika rina de tsisy taratasy tongatonga ho azy zany fa misy procédure ambarany lalàna mahatonga an'izay zany hoe loi et administration zany resahanao anatin'izay lalàna sy ny fitondran-draharaha mpanjakana no miresaka an'izay ka tsy azo ambanina hoe inona koa moa zay 20 centimetre kely tsy midika ininy zay fa tsara ao amin'ny asa koa za raha malagasy insisy fa efa mivadika ianao ho vazaha frantsay azy ignorena ny lalàna sy ny administration natongavana tam'izany fa misy lalàna mifanandrifian'izany koa eto madagasikara fa tsy hoe filohan'ny repoblika ianao de ignorena tsitro zao hoe en faux débat zany zay taratasy 20 centimetatra raha ohatra indray ka avadiko indray ny adevitra de zao refeso indray ny carte bancaire ary fa alohan'ny atongavan'le carte bancaire any aminao tompoko de misy pitsopitso marobe vao tonga any aminao manokatra compte ao amin'ny banky ianao ny fomba fanokafanao compte ao amin'ny banky misy taratasy tadiavin'ny banky marobe reto avy zany
feninao ve zany de manoratra ianao mombamomba anao de reto koa ny taratasy zay everina fa momba anao entina any amin'ny banky de apetrakao iny de manao fikarakarana mipitsipitsy mipiasa amin'ny banky de misokatra ny kontinao rehefa misokatra ny kontinao misy vola arotsakao ao amin'ny depôt voalohany rehefa arotsakao iny vola iny tsy maintsy rehefa arotsakao iny vola iny de miandro fotoananao azonao ny seke samihafa fa rehefa avy eo manao fangatahana ihany keo ianao azonao an'lay carte bancaire karazana carte bancaire maro be tsy resaka zavatra lavalabe am'zany tsika tableu ny visa ny rehetrarehetra ohatrohatran'izany de zay ianao vo afaka mampiasa ny carte bancaire mety 20 centimetatra iny mety 6 centimetatra iny anaty posinao amam-bolana iny vo tonga anaty posinao fa mbola nisy lalàna mifehan'izany eo anivon'ny fikirakirana ny tontolon'ny banky zay iny vo tonga fa tsy hoe nde ho any amin'ny banky a iza ny anarako itiny ny anarako eny ary tonga de mena carte bancaire tsy tsy ohatr' zany na ny fomba fanaovana an'iny ary misy pitsopitsony maro be mifahazona an'iny vo tonga anaty posy ohatra ny ty kara-panondroko ty de ty kara-panondro ty koa misy fombafomba hoe rehefa iny ty ny usure ary raha ny solofanoroany ty de ahoana misy duplicata ty ka raha misy duplicata izy ahoana indray ny fomba fampiasa azy ny fomba fanoratra azy anatin'ny taratasy-panjakana maro samihafa ka ity zany tsy hoe teaka anytya de makany amin'ny distrika de mahazo an'ity fa misy fepetra tadiavina zay ny lalàna no miresaka an'izany ka le taratasy resahanao hoe zay 20 centimetatra kely anaty posy ve inona tsisy dikan'izany lalàna no miresaka an'iny sy nahatongavan'iny ta anatin'ny posinao vokatry ny affaire 2009 vokatry ny processus maro samihafa ary efa nyresaha mpanao gazety frantsay zany ny correspondante malagasy any ko France 24 rehefa nyresaka an'izany ary efa no resaha ny lalàna frantsay nahazonao an'le décret nahazonao soratra atao anatin'ny journal officiel fa mialohan'io nisy demande be tabe nataonao misy dingana marobe ny ataonao mifanaraka ny lalàna frantsay zay ianao vo nahazo an'le taratasy 20 centimetatra ka nio zany zany mialatsiny amin'ny andriamatoy any rajoely tsika tsy ohatran'izany no fomba firesaka tsy ohatran'izany no fomba firesaka misy dikany daholo ny atongava ny taratasy mpanjakana any anaty posy tompoko de ny lalàna sy ny fitondran-draharaha zany hoe ny loi mbola tsy miteny réglementation hoako fa ny loi sy ny administration no miresaka an'izany totsika etran'izay le izy reny de mba handefa kely nyty zavatra ty tsika mialoha ny idiran'ny député Jerry rehefa aveo satria mba manakambara ihany ko député Jerry am'izao ady hevitra zao mafana manko ty raharaha ty satria ny tena ady hevitra nandrasan'ny olona de hoe momba le nationalité le fizakan-jo-pirenena frantsay any Andrajoelina iaiko sa tsy aiko izy de hatramin'ny omaly izy zany niodikodina teo niodikodina izy fa tsy azo ny elana frantsay ianao ka nanotanisa azy ianao hoe zao Barack Obama izao Nelson Mandela tsy anafaka ny ady hevitra ao zany ho tsinaky ianao par naturalisation zay navoaka ny fanjakana frantsay décret ny ma frantsay ianao ny tena nandrasan'ny malagasy mantsy de tsotra na manafaniry mialatsiny ihany rajoelina miteny hoe izaho dia frantsay zay ny nandrasan'ny olona zay fa tsy niteny an'izay izy fa niodikodina ka zao aloha misy zahatra tiako resahana manko a fa aleo aloha alefa mifaly a naka ohatra izy roa ohatra ray ny raisiny alefatsika tsiraidray izy faly a ohatra ray ny raisiny a dia momba nga Barack Obama alefatsika vetivety aloha mialatsiny a alefatsika vetivety aloha mba alefa misy le feoany de miresaka tsika rehefa aveo reny ndahoara faly milaza aminareo a fa nisy ny fividianana filoham-pirenena tany États-Unis d'Amérique tamin'ny 2008 ngambany izay raha tsy diso a fa navoaka daholo hoe candidat izany hoe Barack Obama zany de navoaka hoe afrikanina io mariny zany a satria Barack Obama ne gasikary kenianne afrikanina zany raha io ny filoham-pirenena
manjaka ao États-Unis ozy isaky zareo a ny terrorisme ny slamo ao anatin'izay ihany a tsy amea kenianina ozy izy Barack Obama zay ny teneny teo rina kenianina de ndao aloha alefatsika kely ary faly avereny kely le Wikipédia ny Barack Obama azafady ahenao kely le eko faly azafady aleo aloha jerevantsika kely a le satria izy miteny hoe keniany Barack Obama io izy io zany ho anareo le mijery le tafiditra ao anatin'ny paziny MBS de arabany misy nareo tafiditra eo le mpanohana fitondrana de jerevo tony ny teny Yarajoelina teo de hoe keniany Barack Obama fa ty izy ty mazava tsara ty nge tsy sarotra tadiaviny ty riny Wikipédia nge de afahitany anty de io izy io zao nom de naissance ozy izy Barack Hussein Obama 2 teraka tamin'ny 4 août 1961 lieu de naissance aizy io tany Hawaii États-Unis Honolulu nationalité américaine fa tsy kenianina ny ato fa le filoham-pirenena miteny ka kenianina ne Barack Obama e amerikanina ny ato ny dada amin'ny Barack Obama kenianina mamangy Barack Obama fa amerikanina nandeha niasa tany Amerika ny dada amin'ny Barack Obama tany fakahita tamin'ny Ramatoa niteraka am'le hoe Barack Hussein Obama 2 efa lehibe Obama zay vao nandeha nitsiditsidika tany Kenya tany fa tsy namandy tena mihitsy izy ho kenianina fa ny tantarany ray no ny tantarany zany fa izy de amerikanina totsy zay tsy afaka nanao sénateur izy amerikanina raha tsy teratany amerikanina madiodio enao kely kofa lay zavady de alefatsika ndray ty ray ty ary Nelson Mandela faly inotsika ndray fanazavana an'ty exemple firy fa raha misy ny olona tena mifikotra amin'ny origine ny izany amin'ny antokony izany dia ny ANC ao Afrika Atsimo iza no tsy malala a Nelson Mandela hoy zany ny tena mafy ary idôla ny olona rehetrarehetra Madagasikara manaovanareo recherche kely fa Nelson Mandela manana nationalité betsaka fa tsy nanakana mihitsy zany ny fitiavany tanindrazana ny fitiavany amin'ny Afrique du Sud anakefatra ny nationalité any Nelson Mandela canadianina izy brésilianina izy fa ny ao an-tsainy sy ny ao am-pony sud-afrikanina izy lazay mifaefatra zany le nationalité ny Nelson Mandela de ndao afaka atsika indray le izy faly zao ianao de mitape de Wikimedia de hitanao hoe izy ohatran'iza ndray Nelson Mandela de io ndray ny tantaran'ny Mandela io lalana nalean'ny Mandela rehetrarehetra hatramin'ny fianarana nataony sinsisy de aloha tonga de andeha tsotra ery ambony teraka tamin'ny 20 sa 20 jolay io 20 sivinjato sy arivo 20 sa 20 io faly 20 jolay zany hoe rapito zany tsigeritaona ny Nelson Mandela 20 jolay anniversaire 20 sivinjato sy arivo fa io izy io nationalité sud-africaine iaho tsy mitantara efatra ao tsisy canadiana ao tsisy brésiliana ao fa sud-africaine ny resahany ato officiel ty tinona ny resahanao am'izany ahoana ianao no maka ohatra nefa ianao tsy vao maîtrisenao kory le izy ny olona rehetra afaka manao moteur de recherche mitady ao an'ilay Wikipédia hoe ity ndaso ajerevany zany fa manjary miteniteny foana lay Ramsey manao an'ilay falandresako amin'ny mpanao gazetina raha nampitehaka raisiny ohatra Sarkozy ino manko mentor politique Hongrois alefaso ndray faly Sarkozy io Sarkozy io le nresahanao
français Sarkozy mafy be ny lalàna frantsay fa zao mety zay ny nisy azy tany amin'ny ray aman-dreny fa izy teraka tao io izy io français izy fa itingeny ianao e ary matorajoelona alova kikitsika le izy io ianao io nationalité malgasy française depuis 2014 aingana be nanao misazoro ny tao ny rehetrarehetra sud-africaine française américaine ny anao ihany no malagasy sy française nationalité anao depuis 2014 ianao ny roa ianao miresaka efatra mandeha latsy vo resaka ao zany a milaza ianao fa keniany ny obama amerikanina ny ao a de ny anao zany roa ato sady malagasy ianao frantsay naninona no voasoratra tato anatiny ty ianao fa hoe frantsay depuis 2014 ary mariny io fa sao de hoe mariny io ka mariny io izy nge manaiky an'io e fa zao le adevitra mihitsy tsy tiany andehanana ny aminy hoe naninona de zao ny resahany amin'ny ray aman-dre mo mampianajanaka mijery zay mahasoan'le zanaka ka mba hatsaratsara ny maninona tsy manaka carte de séjour fa maninona ny tsy maintsy ianao naka an'le hoe nationalité frantsay ary aza ampifandraisina ho a le resaka filiation sy le resaka naturalisation samy hafa daholo zany zavatra resahantsika zany samy hafo zany resahantsika zany ka eto zany de zao efa miaiky le filohan'ny republika fa frantsay izy de mody nakanaka ohatra ny rahalaimongy izy rasety e consorce ny sisa tany raha be mananjara ny statut anao aza ampitovinany reny tompoko rempikambana atao anivo ny assemblée constituante ta frantsa solomamoaka tany reny fa ianao filohan'ny republika numéro 1 eto amin'ny firenena aza ampitovina mihitsiny aza milahatra amin'olo ohatrany reny ary raha maka ohatra ianao amin'ny firenena vavety amin'ny filohampirenenany hafa de argumenteo tsara le izy fa tsy mitovy tsy olona tsotsotra akory ny ianao mandehandeha iny tsy simple citoyen ianao a tsy be ny tanàna tsotra ianao a tsy solomamoaka tsotra ianao tsy sénateur tsotra ianao a tsy membre en gouvernement tsotra ianao fa un président de la république diriger ianao pays nation dikan'izany any aminao any daholo ny momba ny tsy ambaratelo-panjakana lay republika zay a tantaninao any aminao any daholo ny fiandriana n'le firenena any aminao any daholo ny unité nationale ianao zao omaly de miteny merina côtier eny e frantsay koa ianao aza dinao aloha zany a manahirana be nge zany tsy maintsy ianao mitandrina ny resaka unité nationale donc tsy mahazy manaonao foana amin'nangazy sy mifiatsy de zay le manahirana am'le andraikitra ny filohan'ny republika zay takinina lampandreny hoe tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena malagasy tsy maintsy doit être ka raha iny zany hoe anakiroa fizakanjoanao double nationalité anao zany soratra ato de ampiarina ny lalàna malagasy very le fizakanjo malagasinao de iverenina ny article 42 fa malomoanao nambomborona indray article 47 45 anatin'le adevitra de nampinao article 90 le izy ka ity zany mbola tsy mety tapitra ity tsy mety tapitra ity satria nanohatra ny raisinao aza tsy ohatra makany am'lay a fa marina n'le adevitra donc tsy faux débaty fa tena adevitra ity mola betsaka ny azotsika azavaina amin'io fa za zany zany manokatra n'le adevitra ary mitondra n'le adevitra ho voarainy be sy maro indrindrandrindra aza maivanina hoe zay taratasy 20 centimetatra kely iny non ro vito ny lalàna raha ohatra kaotran'izany ny fiheverany tompona ndraiky mpanjakana ambony ny raharaha eto amitsika na ty karaha-panondroko ty aza misy dikany ty hoa vo tonga taty anaty posiko maika mo fantaratasy 20 centimetatra anaty posinao misy lala marobe natongavana tam'izany zay tokony
anaovana adevitra ka tena raharay iny malagasy zany fa tsy hoe miala 50 kilometra eto de tsisy miraharaha zany nao isan'andro misy miantsotsika avany Tomasina misy miantsotsika avany Toliara misy miantsotsika avany Dego misy miantsotsika avany Mahajanga Fianaratsoa zao ny hevitray momba an'io nationalité fa tena tsy rariny io ary zany ny adevitra ao anatin'ny tambajotra sosialy eo ka tsy fantatra hoe 5 kilometatra miala Antananarivo Toliara tsy fantatra hoe 5 kilometatra miala Antananarivo Mahajanga na Antsiranana na Fianaratsoa na Tomasina fa tsy 50 aloha ny 50 kilometra de mety ohatra kely n'Arivo Mamo zany ny tokony adevitra eto amintsika eto tony adevitra be tony tsisy laina azy zany lalàna raha ohatra ka avelavela fotsiny am'izay hoe zay taratasy kely 20 centimetatra anaty posiko iny manokatra débat zany fa isika eto moa zany mbola betsaka ny zavatra ho resahantsika fa efa eto akaiky eto ny député Géry Randriambolaina zay anaovantsika arahaba manokana satria izy miara-dalana amintsika député Alaina Tsimazafy natondra ny teny fialantsiny zay manatrika didy lehibe am'izao fotoana ifampiresahantsika zao na zany na zany de arabaitsika ihany koa ny tiako Madagasikara distrika Avaradrano satria nanao fiaonana tamin'ny faran'ny herinandro teo tamin'ny zoma teo teny Betzaraina commune Ambohimanga kely tamin'le tanàna hoe ZEN Fialamboly ay tena misy tanàna mahafinaritra be any Betzaraina any le Betzaraina zany de raha ohatra tsika tia mitetezana Ambohimanga kely mitsofoka de miakatra ny lololo any de misy sapanana zay hoe Ampomanjaka de mivily akavia antsika de alohany atongavana ny Mahatsara zay toerana zay misy trano manokana zay karakarana le olona sahirina tamin'izany fotoana andrano fa efa mizaka ny trano moa zareo am'izao fotoana zao de eo zany akavanana eo zany misy an'le hoe zenina de apita aty koa ohatra no any amin'ny FJK many ambany be any koa tena misy toerana fialamboly tsara tarehy be mihitsiny de amanjatonjatony ny ekipa ny distrika Navaradrano zay nanao fialamboly ny fampizara vaovao sy traikefa reo tena mpitatana zany eo anivon'ny distrika commune sy ny fokotany de zay nanaovantsika an'le félicitation ho an'ny député Géry Randriambolaina na vitan'izay etsika lehibe zay so an'ny ekipa rehetra miaraba député ya miaraba namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra ny any ampitan-dranomasina na ny eto Madagasikara ihany koa indrindra ianareo vahoaka Navaradrano zay manaraka tsy tapaka ny fandarana miara-manonja ihany koa manao zay araba zay ny tena koa ary manao zay fisaorana tsika rehetrarehetra zay tamin'izay teny efa nytenen'ny namana faniry teo ny fiaonatsika tamin'ny zoma teo zay nafahana nampiseho firaisan-kina sy fahavononana indrindra mialohan'ny zao atao hoe fifidianana izao dia tsara ny isin'izay zavatra zay ary dia isorana ny rehetrarehetra zay tonga namaly ny antso dia hitatsika indray ny toeny amin'ny fotoana mampety azy fa dia mirary soatsika rehetrarehetra aloha ny am'izay mino député fa tahaka ny olona rehetra ianao nanara-baovao omaly niezaka ny ainy hoe inona arany mba ambara ny filohan'ny repoblika tsy haiko moa inona am'ireny zany zao no mety hitondrany député fanazavana na taridresaka ny amin'ny hoe adevitra fa maromaro ny adevitra tao député resaka nationalité ny resaka teo resaka jirama vaky tao ihany resaka fa 1400 milliards ny subvention ny jirama resaka fifidianana resaka zavabita ny resaka mikasika ny solombavam-bahoaka fifanatrehany tamin'ny solombavam-bahoaka maromaro ny adevitra tao député ny bilan zany tao anatin'izay ihany keo fa eto moa ianao zany afaka hitondra ihany ny amin'ny fomba fijery ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Géry Randriambolaina tamin'ireny ndeha ataoko hoe dinidinika nitondrana pitehaka nataony filohan'ny repoblika omaly reny député Géry ya mamelanao namana faniry fa nakadiniko kely teo fa i député honorable Alaina Tsimazafy kotra raha tokony androany tokony eto iaraka amintsika eto anao an'ity fandarana miara-manonjy ity fa noho ny atidy amanandraikitra zay tsy hahafahan'ny ala dia nanao zay fialantsiny zay ihany koa izy zany hoe ho anareo Tsimondrano zany dia tsy afaka nanao zay fandarana miara-manonjy zay député Alaina Tsimazafy no reo andraikitra napetraka taminy sy ny atidiny koa zay tsy afaka ialana zany
marina ny voalazanao hoe manao mnona ny zavatra fanambarana na neny atao hoe hitatsika tamin'ny aina manjery tamin'ny alina ireny a dia misy zavatra maromaro anisan'ny namaitra-panontaniana ny tena ihany raha ho tenenina manokana de atao hoe maro reo olona nanotrona teo, misy olo-bavam-bahoaka teo, misy minisitra teo, misy olo-tsotra, misy olona tompona andraikitra hafa ihany koa ary anisan'izany koa ny filohalonda zay tena nahavariana mihitsy hoe resaka débat politika zany no atao a nefa tena hoe mitehaka ary de tena mitsangana mitehaka manoloana ny fanambarana sy resaka ataon'ny filoham-pirenena. Io zany ny tena anontaniana hoe aiza ho aiza marina zany ny tena hoe mampaneutre ny filohalonda amin'ny zavatra misy ohatrandre satria raha ny filohalonda sy ny hoe mpangoko anatin'le filohalonda daholo zany na maramila na amin'ny polisy na ny gendarme dia tokony tena hoe joro neutre manoloana ny fiandrianam-pirenena zany kanefa raha ny zavatra hitatsika tamin'ny maleriva de nahita mihitsy tsika hoe tena olona ambony ao anatin'ny tafika no manao zavatra ohatran'ireny tsy manakana ary tsy mandrara le hoe fanatrehany an'le zavatra misy a fa kosa mampiseho an'le hoe mampaneutre anazy zany a manoloana ny vahoaka malagasy satria hiatrika fifidianantsika ary raha zavatra ohatran'ireny zany mialohan'ny fifidianana de azo antoka ave zany ny mpitandro filaminana fa tena hiaro ny safidym-bahoaka hiaro ny vahoaka sy ny fananany a manoloana ny zavatra misy ohatran'ireny zavatra hita ary maro ngamba mety nahita an'izay tsika fa tsy ny tenako ihany na manafaniry ihany fa tena maro hoe nahitantsika an'izay zavatra tiana hisariana ny sainy ndraindraiketra fotsiny zay zavatra a mba hahafahantsika indrindra ho anareo filohalon-danamana hoe amin'ny zavatra ohatran'ireny a tokony mijoro sy manatrika nareo fa tokony tsy andray anjara zany anatina débat politika ohatran'ireny na fahitako anazy aloha na manafaniry azo ambara ve député Géry Randriambolaina fa tena nampidirina politika mihitsy ny tontolo ny filohalonda malagasy raha reny tranga satria ny filohalonda malagasy lay aza lazaina hoe mipetraka ao anatin'ny hoe neutralité politique de l'administration zany hoe ny filohalonda ny fitsarana ny fampianarana sy ny fanabeazana de omaly zany a ny vandravandrany amin'ny hoe tompona andraikitra ambony eo anivon'ny filohalonda malagasy no niatrika ny débat politika natao filohan'ny republika zay mazava ho azy manana position politika ary mamelo ny fanoherana sy ny sisa mihitsy aza ny ady hevitra nataony fa zao mampitehaka an'le mpanatrika anisan'zany teo anivon'zay hoe de ny ramparaorina zay le grande muette le manana an'le baïonnette intelligence député Géry zay indrindra ny tiako tenenina hoe raha ny zavatra nisy aloha nanomboka 2009 ane de efa nahitana takatra zany hoe tena tafiditra anatin'ny politika mihitsy ny filohalonda zany hoe tsy ireo filohalonda rehetrarehetra zany no anatin'izay zavatra re fa reo vitsivitsy ataoko hoe voatsongaina nitsongaina atao anatin'ny maro a no mampiseho ary sa mahita tsy miafina zany amin'ny zavatra ataonao ohatran'ireny kanefa raha am'izao vanim-potoana fifidianana zao de tiako tenena tsongaina ihany namana faniry hoe ianareo atao hoe tompona andraikitra amin'ny resaka fitandroana filaminana amin'ny fiandrianam-pirenena no tokony mampiseho zay teo hoe tena hoe neutralité zay ny antony manko de tena hoe hiatrika fifidianantsika ary raha hiatrika fifidianantsika tokony tsy hitongilana araka le tenenina namana faniry teo a reo tompona andraikitra rehetrarehetra zay atao hoe tena tompona andraikitra mivantana na ny ACC na ny any MCNI na ny atao hoe nareo mpitandro filaminana amin'ny fitandrona amin'ny vahoaka fitandrona an'ireny candidat fiarovana an'ireny candidat reny a zay rotsaka ho filoham-pirenena zany rehetrarehetra zany a tena asanareo sy andraikitra reo daholy ka tehiteny hoe te tokony zany a tsy ampiseho fiatsika ohatr'izany intsony mpitandro filaminana raha ny fahitako anazy satria nareo no atao hoe tandroka ary vozona arak'ilay teny filamatra aminareo a de tokony mampiseho an'izay tena hoe neutralité zay zany ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana araka ny lazainy namana faniry teo teny an'izany mankotsika satria nambarako teo le hoe rehefa miresaka filohalonda malagasy zany amina tranga lehibe eto amin'ny firenena de antanina matetika le hoe grande muette
satria manana ny obligation de réserve ihany ko ny eo anivony folo anda fa antanina ihany ko le baïonnette intelligente fa antanina ihany ko le resaka hoe dernier rempart rehefa misy amin'ny fotoana tokony jerona kanefa lay tranga misy omaly de efa manaprofo lay fironana politika zany fironana politika zay nifangarony folo anda malagasy niaraka tamin'ny mpikamba ny volomboasary sy reo tompona ndraika volomboasary zay atao anatin'ny firenena de manahirany zany marina hoe chef suprême des armées ny filohan'ny république raha ohatra ka zay ny tia ny atongavana ka hoe mbola ao andamosiko ny foloanda malagasy fa tsy amitranga ohatrany reny tompoko no tokony ampisehoana am'izany filoanda malagasy zany mba tsy hahazony lay hoe neutralité politique de l'administration vana ao anatin'izay ao anatin'ny vamitoana manahiransika kanefa ajoro amin'ny fotoana manahirana laya tokony hitandro manokana am'izay hoe resaka firaisam-pirenena sotoavina malagasy zay ary fiandrianam-pirenena izay zay tokoa ny teny député jery teo hoe mampisainy zany mampametram-panotaniny zany ho anareo zay mety naka ny fanapahan-kevitra iny eny aiza moa zany de hoe olona ho faly am'le fitondram-panjakana daholo ny tonga teo am'lay folanda mety mba manana ny heviny any izy ireny fa zao mety misy ihany ko ny antony nahatongavan'izy ireo teny atoerina teny tsy fantatsika ny am'izay mety fandresen-dahatra sy adevitra tany ambadika tany fa fotsiny tsika manaitra am'izay hoe tsy kala-peritreretany rehetrarehetra indrindra amina tompona ndraikitra ambony lehibe tahaka izany député Gerirandremolaina rehefa avy eo teny resaka ny tontolo solonam-bahoaka fa nandritry ny fotoana iny asa inona zavatra nitsanga tena voapirofo marina fa tena sahirina le firenena de le stage tsy fakahitana eraka Tarinarivo fa nandritry ny fotoana iny ihany koa ny resaka ny filohan'ny république fa tena manetsina ny jirama amin'ny alalan'ny subvention ary vola be tsy toko tsy firoana ianareo moa eo anivon'ny solomam-bahoaka de mahita an'izay eo anivon'ny antenymeram-pirenena marimarina kokoa dia mahita am'izay subvention zay alefa ny jirama zay tohatry ny teny ray ny filohan'ny république député Jery fa tsy maintsy vaova afaka telo herinandro le olany délestage fahitany député Jery an'izay somary verina kely atao am'le resaka filohandalo namana fariry de avy eo tsika ho atao am'le jirama zavatra mety mitsanga koa nefa na izany naty zany namana faniry manoloana natao hoe debana filorenena avy eo mpanatrehana an'izay e mety misy ihany ko hoe na tsy tehitehaka reo filohalonda de tsy maintsy nitsangana ihany izy satria eo ihany koa le mety fatahorany amin'ny hoe tena hoe lehibe amin'ny maramilan'ny filoham-pirenena de mba mety miaro ny sezany ihany ko izy mba mety manana zay fatahoran'izay ko izy de lasa mitsangana de mitehaka tsy vidiny vokatry hoe tena fasafasa eo zany le zavatra atrehana zany atreo ny atao hoe hitondrantsika an'izay resaka filohalonda zay fa aty amin'ny resaka jirama tokoa dia na ny mpanao gazety ara de niteny amin'ny vatana mihitsy hoe be de be re olona manaraka atsika no tsy mahita no zay resaka délestage zay ary jirama dia anisan'ny tena nampikaikaiky amin'ny vahoaka malagasy tato ho ato ary tena nahitana fa fitarainana ary maro reo malagasy nefa tsy miteny tsony fa de ho avy ny fifidianana de eo zany ny tsarany malagasy ny reo oetrarehetra zay mbola mieritreritra ny rotsaka ho filoham-pirenena indray de vahoaka angamba no afaka amaly an'ny zavatra rehetrarehetra rehefa tonga zany fotoana zany fa na izany na tsy zany namana faniry dia efa ela ny sy ny olana jirama io ary marina tokoa ny lazainao fa raha ny subvention nomenany jirama hatramin'izay efa tokony nahitana vahaolana ihany izy io ary vahaolana de efa misy fa le fanantetarahana sy ny tsy fanantanterahana anazy no tsy fantatra ny olana amin'ny jirama manko dia rehefa tonga problème namana faniry dia manolono natao hoe tompona ndraikitra nareo talety général rehetrarehetra reo na ny ministre mihitsy ihany ko ary ohatrany hoe zay ny eritreretin'ny fanjakana ho vahaolana kanefa le fomba fitantanana sy le fanatsarana an'le orinasa zay ny tena tokony hosahanin'ireo tompona ndraikitra ny vatana zany hoe inona ny tena ahafahana mamahany olany jirama ary raha ny subvention araka lazainao teo de hoe misy foana ny subvention raha todika manokana ny tenako tamin'ny andro ny SVM nitondran'ny Era-Jaonaromampianina dia nandeha tao anatin'ny loi de finance no tamin'izay fotoana zay hoe io
loi de finance farany io sisa no amezana subvention jirama fa tokony efa masaka tena am'izay jirama taorinan'izay nefany a tsy fantako hoe tsy nisy ve resaka continuité de l'état ave sa tsy netiny nataony teo aloha de lasa mipotra foana le problème an-jirama am'izao fotoana zao izany rehetrarehetra zany de anisan'ny tena mampikaikaika namana faniry satria na ny facture tokoa raha de tena miopapana izany efa tsy voahevotra tsony le izy tsy fantako hoe vokatry le tena hoe tsy fiodinan'le jirama araka ny tokony ho izy tsony ve ary raha ny débat filoham-pirenena maly raha de ohatrany hoe nanilika mihitsy izy tany amin'ireo ministra tany amin'ireo tale généraly a indrindrandrindra inga tany hoe tompona ndraikitra ny vatany ny fotony iny satria raha hoe mandefa gazoalina ny fotony any izy namana faniry a de tsy le tena hoe ampiasaina daholo eo am'jirama fa mbola misy mivarotra ve sa misy manodina ihany a reo le atao hoe solika zay ampiasaina ao anatin'ny jirama zany ka zany rehetrarehetra zany anisan'ny tena mampitra-panontaniana hoe raha hoe mame fotoana indray filoham-pirenena hoe hovoavato anatin'ny telo volana ny délestage kanefa rehefa nyteny teo ihany izy a de nanambara indray izy fa hoe ao anatin'ny 5 taona vao tena vovata teraka ny problème ny jirama azo antoka ave zany le hoe tsisy délestage tsony a ao anatin'ny telo volana ny tia nambara zany de tena hoe nandritry ny efa taona mikarangidina efa taona sy tapana nytondran'izao fitondrany zao a tsy navaolana fa atao anatin'ny volana vitsivitsy ve na andro vitsivitsy tsy farana amin'ny mandat avita miracle ave zany le fanjakana ka zay zany le mametra-panontaniana allo tsy mamita bahoaka ntsony tsika allo zany tsy mamita bahoaka ary zay ny vahoaka malagasy tiako manambarana manafaniry fa mahatonga saina daholo ny vahoaka malagasy satria niandry sy nanantena zavatra be tamin'ity fitondrany ity kanefa dia zao ny zavatra misy ary zavatra manairena de mifanilika andraikitra ny tompona andraikitra rehetrarehetra sy ireo atao hoe androm-panjakana misy rehetrarehetra de lasa le vahoaka malagasy no lasa sorona ka ho ana manokana zany a dia manentana mihitsy ny vahoaka malagasy hoe mba ho tonga saina zay mbola tsy tonga saina ary tena marina ny tenen'ny olona rehetrarehetra fa tena tsy izy tsony raha zao ohatr'izao ny zavatra mbola iainana mandritra ny 5 taona manaraka indray ny malagasy any azo heverina hoe aza heverina ny tiako tenenina fa tsy hoe azo heverina aza heverina ho tsy mitenina reraka sy mavomavo sy mahantra am'izao fotoana zao de hoe manaiky zay ataon'ny fitondram-panjakana tsy marina zany ary zay tokoa le izy andriamatoa filohan'ny repoblika raha miteny ianao fa tsy ao amin'ny facebook ny fitsarana iny aloha de manaprofo fa manaiky ianao fa resy any amin'ny tambajotra sosialy manaiky ianao fa resy any amin'ny tambajotra sosialy de izy izy aloha nikanja ny hitsarana zany zay tokoa le izy fa maninona ny fihinanareo samyrery ny kianja hahafahana maneho hevitra fa maninona tsy hosokafana ho an'ny hafa ny kianja hahafahana maneho hevitra miaran'zany tsika deputé Gérirany Rembolainy kianjara-dalàna ny takitsika ny ona hevitra kongresina régionaly ny tokotiko Madagasikara kanefa dia setriny bomba lacrymogène tifotra natao tamin'ny vahoaka ary natao tamin'ny mpitarika ny antokotiko Madagasikara ianareo ianao tao anatin'izany deputé Gérirany Rembolainy ny ainana zany tany mahajanga ny ainana zany tany analavory tany amin'ireo toerana maro be zay nale rehetrarehetra ka raha ohatra ka miteny le fanjakana hoe eny akianja no hitsarana zany de ataovy kianja mitovy kianja malalaka ho an'ny rehetra le izy fa tsy hoe tia kianja azo ny fitondram-panjakana hanehoana hevitra tia kianja tsy azo ny mpanohatra hanehoana hevitra satria matahotra an'le fitsaram-bahoaka matahotra an'le fahamaroam-bahoaka ianareo deputé Jerry rehefa miresaka kianja ihany kianja demokrasia nisy faneho-kevitra goavambe nataon'ny solomamboaka 500 tamin'ny 7 desambra 2024 tao Tsimbazaza mikasika ny tolo-pehikevitra fitsipahapitokisana motion de censure nataon'ny solomamboaka 500 tsony amin'ny prime ministre Tsay sy ny gouvernementany nipetraka zay fanontanian'izay omaly hoe fa naninona ianao ny antso kanefa ambarany lalam-pandrena fa tsy afaka mifandray andreo solomamboaka ianao de hoy ny filohan'ny repoblika hoe tsy marina zany azoko atao mifandray ny solomamboaka lalam-pandrena ny io adevitra io deputé Gérirany Rembolainy marina tokoa da mifarany lalàna namana faniry dia tsy afaka miona vatana ny filoham-pirenena sy ny solom-bavam-bahoaka raha araka ny lalàna fantatra zany sy lalàna velona kanefa ianao moa nilaza teo hoe reny tokoatra ny zavatra nisy raha nandeha reny motion de censure reny a dia
mipasy tsara izy tao amin'ny antenimeripirenena ary efa tena mindroso tokoa tamin'ny ora farany nefa de indrisy fa tena nagaga ary navarina fa voantso tany dolo reo solombavam-bahoaka rehetrarehetra dia nanajanona n'izay resaka hoe motion de censure zay ary te moa zany dia nametraka paraingy dolo ny rehetrarehetra inona marina ny zavatra misy inona marina ny zavatra mitranga fa raha ny lalàna marina aloha de tena voararany lalàna zay zavatra ina manafaniry ary ao anaty fotoam-pivoriana ara-potoana mazava ho azy zay zavatra zay kanefa rahantsika mahafantatra fa tsy voazao nge zao fitondrany zao nandika lalàna ary izy moa milaza hoe marina foana ary indrindrindrindra ihany ko fa tena hoe manara-dalàna ka dia ny olona ho atsy tsy azo amakaina ntsony ary tsy hoe mitapy maso fa mahafantajavatra daholo voaka malagasy eo ihany koa ireo mpanao politika sy ireo mpahay lalàna rehetrarehetra zay izy ireny moa rehefa miteny de lasa hoe mpanohatra foana ary lasa hoe makahala fitondrana foana kanefa kosa matoa nasiana ny lalàna dia tokony ho atsainy zay zavatra zay ka raha misy olona zany mandika lalàna de tokony ho apatsihivony izy tokony ilazany izy hoe mivilana araky ny tsy tokony ho izy nge ny zavatra ataonao na mandika lalàna nge zany zavatra ataonao zany mila apatsihivona zany fa hitako fotsiny raha ny zavatra fahitako manodidina filoham-pirenena ny ohatra ny manipoditra akondro ihany koa ny olona sasany eo raha fahalalako anazy satria raha zavatra tokony lalàna velona tokony ho ampiarana de zay voadika zay de tokony mba mifanitsy ry zareo fa ohatrany hoe mifampirisika fotsiny de lasa le filoham-pirenena vo lasa manaonao foana koa zany ao anatin'le izy tsy mihintsika hoe tsy ho fantatry filoha zany zay ny tena marina aloha de zay no antony anankiray hoe tokony azo antoka sy tena tokony atsaina zany lalàna raha tena hoe filoha tena modely na mpitondra fanjakana tena tokony modely ho an'ny mpanao politika rehetrarehetra sy ho an'ny voaka malagasy rehetrarehetra de tena tokony ho ajaina ny lalàna hoe zao lalàna velona de manaja an'izay arak'le lazaina teo moa de be deaibe ny lalàna voadika ny namana faniry efa teneny namana teo aloha daholo resaka gouverneur resaka ny nisy teo resaka mera tsy voapetraka be deaibe zany ka tsy diratsika lalina be ntsony zany satria efa fantatra zany zavatra zany fa ny zavatra ho ataotsika de hoe manoloana ny zavatra nisy omaly indray sy manoloana ny atseritsika ny fividianana aiza ho aiza zany no tena mety ho azo fahamarinan'ity fividianana ity indray atoato sy mety atrehan'ny vahoaka malagasy zay fividianan'izay raha ohatra ka reny ny zavatra misy omaly ny fanazava-kevitra raha miresaka fividianana nataonga ihany rajoelona ny amin'ny hoe vola anyetsemana ny jirama 1400 milliard za hitatsika maika moa zay 80 milliard dariary de trany gagasy talanjana ihany tsika ay misy tokoa le vola fa maninona raha nampifilafilaina le seni ary maninontsika no mirehare am'le hoe 1400 milliard vola anyetsemana ny jirama nefa tsy mbola tafavoaka le jirama am'izao fotoana zao de mibe de ministry masom-bahoaka nga iandrindrina rajoelona de tsy mety tafarina le jirama am'izao fotoana zao fividianana andresana député Géry Andriambolaina mbola miandry nefa tsika sy mangataka an'le basket fund any am'ireo PTF mba hapiditra ny volany ao anaty sobika hiatrehana ny fividianana eto Madagasikara ohatrany tsisy mitombona mihitsy le zavatra resahany le voalohan'ny republika député Géry Andriambolaina tsy mety nanao loi de finance rectificative moa ny fitondram-panjakana teo fa zany hoe raha ohatra zany ka 45 milliards d'ariary ny vola tao anatin'ny teti-bolam-panjakana la ny solombavam-bahoaka desambra 2024 entina etrehana asa 2024 ahoana no ahatongavan'izay 20 milliards député Géry Andriambolaina tsy mikitika loi de finance atsika le fanjakana de miambo mihitsy fa 1400 milliards raha hita maika moa fa zay 80 milliards dikan'izany hanao fividianana le fitondram-panjakana fa zao inona no endrasana amin'ny PTF inona ny ampifilafilaina ny seni fa isika koa atao amin'ny atokotiky Madagasikara de mampiseho fahavononana am'izany ary loloarana ny teny sy nanao fanambarana député Géry Andriambolaina satria mila an'izany ny mpanaraka atsika ny vahoaka ihany koa zany zay maheno an'ity fandarana ity eto ateorina sy any ivelany ihany marina mihitsy zany namana faniry ary ny atokotiky Madagasikara de tsy voazao nitondra firenena na vo izao vo iheritreritra nitondra firenena fa efa nanomboka 2002 nakany 2009 ny tondran'ny président Ravalomanana ary natana fanombiazana
zavatra lisy rehetrarehetra tao anatin'le débat malo moa de tena tsisy santé mihitsy hoe nanahoana ny fandroso'ny Madagasikara nanomboka 2002 hatramin'ny 2009 fa nijanona teo amin'ny 2005 le izy fa za mba niandro mihitsy hoe tonga hatrany amin'ny 2009 nanahoana le fampandrosoana tsetsatsetsatsyaritra iny namana faniry zavatra anankiray eny koa zay atao hoe alohan'ny ankanisana tety de tena be dia be reo olona maneho hevitra zany momba an'le zavatra ireny misy miantso mivantana mihitsy ary de tena manao hevitra hoe fa maninona no mpanao gazety anankitelo nitsongaina fotsiny natsonina fa tsy mpanao gazety rehetrarehetra no natrehana teo nanatrika teo nametra-panontaniana satria raharam-pirenena le natao de misy mpanao gazety sa zany tsy voantso misy ny voantso haiko io zany fanontaniana napetraka mpanao ny olom-pirenena rehetrarehetra zay zavatra eny manafaniry de zay moa tsetratsetra tsy aritra zay zavatra ray de navoakako eto fotsiny hoe raha-pirenena ohatran'ireny raha tena marina tokotra ny tokony mpanao gazety rehetrarehetra no atsona miatrika an'ireny débat ohatran'ireny mba halalan'ny olona rehetrarehetra ary mba hahafahan'ny mpanao gazety ihany koa mba mampita satria ny mpanao gazety raha ny fahalalantsika azy ko dia mitaiza vahoaka ihany koa mba hahafahan'ny mpanao gazety koa zany mampita an'ireny amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra de mba hahafahan'ny vahoaka mafantajavatra hahafahan'ny vahoaka ihany koa mahalala zavatra fa raha zavatra ohatra'izay zany ohatran'ny hoe voafonofono fotsiny eo anatina question mety efa voahomana ihany raha ny fahitana anazy zany le zavatra ireny de tsetratsetsatsy aritra zay namana faniry eny ary amarantsika ny fandraisan'ny député Géry Anjara am'ty marainy ity maromaro moa reo adevitra zay mbola ho resahantsika mahakasika izay indrindra fa maraparanantsika azy de hoe vaovao iny aloha omaly zany hoe raha raisina zany de hoe ino no mibala farany filoham-pirenena bala farany sady erovatena no anamarina tena satria ny omaly zany tsy maintsy niary tena izy de nanamary tena tsy afaka ny aiky mihitsy ny filoham-pirenena e diso avoaka kely ndray zany faly ohatra iny nankoron'ny ero zany am'ty androany ty amin'ny ariary de mba alefatsika kely amaraparanantsika azy député Géry ito ndray zany izy zao ndray fiakaran'reo olona 2.5 faingo 5.10 ariary zay ndray zany ny ero ray zao 2.5 de zao ny nambaran'le filohan'ny repoblika hoe mahay mitatana le fitondram-panjakana fa raha ny tokony izy ary ray alina ariary io zay le fandehan-javatra zay ray alina ariary io mahay mitatana le fitondram-panjakana fa zao le taux de croissance atsika le taux d'inflation atsika zany hoe lay sondro bidim-piainana dia efa tokony tafiakatra lavitra be io fa jerevy reto firenena samy hafa izy moa ty manao référence de ny azo mahafinaritra azy le Madagasikara rindrina kely eo hoe 8.2 angambitsika pourcent sisy nefa nisy mpanao gazety teny teo hoe 10.9 tsika zao taux d'inflation député Géry fitondram-panjakana zany de afaka miteny hoe mahay mitatana izy fa tsy tonga ray alina io efa 10 efa tsy zaka malagasy mahay mitatana izy satria mbola voatazona 20 isan-jato ny fitotongana ny vidim-piainana raha ohatra ka mihoatra n'ireo firenena rehetra kanefa efa tsy tafavoaka tsy miaina tsisy bouffée d'oxygène ntsony le voaka malagasy ary betsaka mitsarara amin'ny tany am'izao fotoana zao de mbola mahita an'le hoe Madagasikara sambatra Madagasikara milamina Madagasikara mandroso lay filohan'ny repoblika nanao valandresaka omaly député Géry maraparanantsika ny adevitra adevitra sosialy ho ana manokana namana faniry de tena hoe raha fampandroana firenena sy hoe faiza mitatana tsy mila dradradratra iny zany zavatra zany ny zavatra ataonao sy fampandrosoana entinao an'le firenena indrindraindrindra ny resaka hoe fiainam-bahoaka sy ny tontolo ambanivohatra de tena ahafahan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo manambara sy milaza fa tena mahay mitatana na filoham-pirenena anankiray ary tena mampandroso le firenena ihany koa vokatr'izay hoe fahaizana mitatana zay fa io tsy hoe tenenina vava nefa ny zavatra iaina amin'ny vahoaka mifanohatra am'izay zavatra zay ary zay le tena olana mihitsy eto amin'ny tany sy ny firenena namana fanira zany hoe atao botolo fotsiny zany hoe tsy maintsy manaiky nareo fa mandroso Madagasikara tsy maintsy ekenareo zany fa tena mahay mitatana ny fanjakana misy am'izao fotoana zao fa tsy azo atao an'izany ny vahoaka malagasy mba te hiadana ihany koa mba te ohatran'ny olona rehetrarehetra ihany koa dikan'izay zavatra zay aza forsena le izy fa rehefa manao zavatra ohatran'ireny de afaka mamoaka tarehimarika fa mba zavatra marina ampahafantarina ny vahoaka
zavatra tsy te hita débat be loatra ao anatin'le zavatra nisy maly a namana fanitry satria reny zavatra reny a tsy edina hevitra reny zavatra reny a tsy ataontsika andanina andro fa tsara ho fantatra fahalalana zavatra ohatran'ireny a mba hahafahana mampafantatra ny vahoaka ihany koa sy mieritreritra ihany koa nitondrana ny tany sy ny firenena amin'ny fotoana ambapetas satria ny zavatra misy ohatran'ireny zany de atao lesona ho an'izay hitondra rehetrarehetra lesona ny zavatra misy am'izao fotoana zao fa raha tsy mahay maka lesona am'izao koa zay mpitondra hitondra eo a dia ho afabaraka ny vahoaka malagasy ary za miteny amintsika rehetrarehetra hoe sahitsika mandray anjara am'izao hoe fandraisana ndraikitra ho fanavotana ny firenena izao mitomboka tany am'le fisoratana anarana tanaty lisy mpividianany reny mitomboka tamin'ireny atao hoe redynamisation nataon'ny atokitiky madagasikara reny na reny fitetezam-paritra rehetrarehetra zay nahitana olana be deaibe tany amin'ny faritra ary ty tena teneniko ty namana fanitry fa be deaibe moa milaza fa hoe de tsy tiako koa ty président Ravalomanana tsy tiako koa ty président tena laviko akitsorano zany satria niaraka taminazy mihitsy a nandeha faritra maromaro ary miandrandra n'io rangaha io ny olom-pirenena rehetrarehetra miandrandra n'io rangaha io enao no tena afaka amonjy an'ity firenena ity vonjeo zay président vonjeo zay dada ary ho anahy manokana izay koa no anoanako anazy satria fantatro ny zavatra nitondrany président Ravalomanana ny tany sy ny firenena tamin'ny fotoana nitondrany a ary fantatro hoe tena nandroso araka ny tokony ho izy am'izao fotoana zao dia namana faniry olombitsy mahazo tombotsoa fa tsy hoe mibesiny maro zany zany a fanontaniana petraka sy hoe question mipetraka amintsika fa de mbola maro ny fotoana ahafahantsika mifandresy lahatra ny vahoaka malagasy maro ihany koa ny fotoana mbola ahafahantsika miatrika ny zavatra misy rehetrarehetra amin'ny tany sy firenena fa de voafetra moa ny atao hoe fandraisam-pitenena na namana faniry fa de fa anao raha teo koa mbola monjy didy amanandraikitra ararotika any ny atao hoe fanaovana kokoa ny vahoaka malagasy rehetra zay manjo zao fandarana zao a ary dia mankasitraka mankatelina tamin'ny fiainonareo any tenanay telo mirahalahy teto sy ireo teknisianna ihany koa fa de mirarosoa samotahin'Andriamanitra tompoko isaorantsika ny député Géry Randremolaina satria raha ny agenda sy ny fandaminanao a de mbola andeha hiatrika fiaonana ndray tsy olo mamboaka atsika satria de ami'tadasika tokoa avaradrano a tsy akipetraka ho an'ny solomamboaka tim zany a de anaovantsika n'izay fisaorana lehibe zay izy a navita ny anjara an'izay fanio-kevitra zay misy ho raisina misy ho diniana ary misy edi-kevitra zany rehetrarehetra izany ho an'ny député Géry Randremolaina de akasitrahantsika ny fanio-ny hevitra tiako anaovaka tsetsatetsatsiaritra fotsiny raha ohatra ka iny faly azafady kely avereny le euro ray teo azafady avereny euro ray teo a 5072 ariary zany ny 1 euro to Madagasikara zany am'izao fotoana zao de misy no miresaka fa 3 ariary kilao any lavany 3 ariary ny kilao any lavany zany hoe ny vidina lavany maitso zany dia tsy tonga 1 euro akory izay vidina lavany maitso aloha tonga de hotsoroko amintsika fa nanodidina ny 200 000 ariary 1 million FMG de anjaratsika mandinidinika le lavan'ilona maitso taloha lay nanodidididina tany amin'ny 30-40 euro tanoany zany tsy tonga 1 euro akory ny am'izao fotoana zao de aferatsika ny fanontaniana ho an'le olona ny resaka omaliny amin'ny hoe fahaizana mitatana ve ny totongana ny vidin'ny lavany am'izao fotoana zao petratsika tsara ny fanontaniana zay satria zavatra tsy milamina zany amin'ny fomba fanio-kevitra raha ohatra ka manao fanazava-kevitra ara teo karena ny filohan'ny repoblika kanefa tsy nyresahana mifanaraka n'zany adevitra rehetrarehetra zany ohatra indray resahantsika raha namoaka izy hoe reto ny taux d'inflation aty Afrika 2022 de tokony nampifanaraha ny filohan'ny repoblika teo hoe reto kosa ny taux de croissance andreo firenendreo raha ohatra ka 8% taux d'inflation à Madagascar de firy ny taux de croissance à Madagascar am'izao fotoana zao de firy ny taux de pauvreté à Madagascar am'izao fotoana zao ahoana ny andisy ny IDH am'izao fotoana zao ary ohatrina ny karama farany ambany raisiny ny piasa eto Madagascar
ohatrinona ny karama farany ambany raisy mipiasa eto Madagasikara. De tokon'izay nalahatra tamin'izay ny Sénégal hoe tia ny taux d'inflation Sénégal, tia ny taux d'inflation ny Mozambique, tia ny taux d'inflation ny Togo, tia ny Cameroun, tia ny Côte d'Ivoire. De ampanarahana am'izay rehefa midémontrer chiffre le fitondram-panjakana hoe ity kosa raha ohatra ny itsika ambany ity kosa ny an'ny taux de croissance an'reto fireneny reto, ity kosa ny taux de pauvreté an'reto fireneny reto, ity kosa ny DH, ary ity kosa no karama farany ambany. Salaire minimum d'embauche no fiantsontsika azy eto. Fa zany nandrasana tamin'le tableau, fa tsy hoe tableau fotsiny démontrer an'le 8% de te ilaza le filohan'ny république hoe tena vao maîtriser le fitondram-panjakana le izy, fa tsy niakatra deux chiffres le taux d'inflation. Satria io ny azony problemany. De lalaloviny eo le izy, fa efa tsy zaka malagasy. De ndaondray rahatsika andeha amina indisy mazava, misy indicateur mazava, fiarahamonina ara-tsosialy malagasy. Izany de ahatsapana hoe tena mahantra le malagasy. Fa iza tsy mikaikaika am'izao fotoana zao, fa sady tsy mahatsabo tena, izany tsy mikaikaika am'izao fotoana zao, ny tsy mahavidy sakafo, ary izany tsy mikaikaika am'izao fotoana zao, fa tsy mahavita mampiana-janaka atsony. Mazava ny taux de scolarisation, zay efa nresahan'ny bra politika ny atokotiko Madagasikara, 40% izy am'izao fotoana zao. De enao no miteny fa nahavita hôpitaly manara-penitra 20 ianao tao anatin'ny efataona sy tapany, zay mendrika ametrahana fanontaniana tsara mihitsy ny lisiny amin'ny hoe aiza saizavy moa zany resahanao zany. Aza ampitoviana ny hôpitaly be, aza ampitoviana ny hôpitaly be tompoko, ny hôpitaly zay mety ho vitanareo, na mora feno zany, na Mahajanga zany, mora feno tiako tenenina an'izany any Tomasina, na Mahajanga, na any amina toerana hafa, na etsa Antananarivo, etsa Andotapenaka. Tsy mitovy zany tompoko. Hafa ny hôpitaly be, zay feno fitaovana amin'ny hôpitaly be, zay vita amin'ny filo mifandimby rehetra teo aloha. Ampy fitaovana, fa mifanatsarana tokony atao. Ampy personnel, satria tsy maintsy miresaka personnel ao anatin'izany zany ireo miresaka ny administration, ao anatin'izany zany ireo mpitsabo maro samihafa. Zany ny ao anatin'izany hôpitaly zany. Ka tsy hoe fanenjehana fotsiny le izy hoe navita nanangana trano zay, fa natao tompoko hoe hôpitaly. Ka raha miresaka ianao manara-penitra vitanao, de antanina hoe inavo ny fitaovanao, antanina hoe firy ny personnel miasa ao, ary antanina ny aminy hoe tena mahavaly ny etaetan'ny olona tokoa vela izy, ny aminy hoe tsy ady ho avam-bola zany hôpitaly mpanjakana zany. Ka raha irerenao hoe navita 20 zay ametrahana fanontaniana hoy mila tadiavina ny lista, de mila azy daholo ny sary, de mila fantatra hoe firy ny endriky ny trano ao anatiny, ny isan'ny trano ao anatiny, sy ny fitaovana ao anatiny, sy ny olona miasa ao anatiny, de afaka ilahatra ianao hoe navita. Fa ahoana no ilaharanao hitovy ny trano resahanao? Io ny angezan'ny hôpitaly lehibe rina zay vita tetsy amin'ny AGR. De ilaza venao fa nahavita trano hôpitaly Goavambe mitovitovy amin'ny AGR. Na ny bâtiment anankiray ao anatin'ny AGR aza mitovy an'iny ny bâtiment vitanao amina hôpitaly zay irereavanao io. De antanitsika riny, firy ny bâtiment amin'ny AGR, firy ny bâtiment amin'ny Befilatanana, firy ny bâtiment ao amin'ny Senoso, Girard Robika, firy ny bâtiment any amin'ny hôpitaly be any Tomasina, ainsi de suite. Ray mitovy amin'ny bâtiment anankiray inge le hôpitaly lazay le fitondram-panjakana rina fa vitany. Fa ny tena hôpitaly Natsanga mitondra mifandimby zay mba isorana hiany aloha izy, mba ny reconnaître hoe mba nahavita, fa tamin'izy nanao fampelezan-kevitra rina
lazay ny fa tara fampandrona le Madagasikara ohatrany hoe tsy nanao ninina daholo mpitondra fandimby teto fa mba nanana kely ihany izy aloha navokavoka tao 1800 izy aloha de avy eo izy niratrapy kely hoe 1900 nisy hôpitaly teto. Zany tompoko ny endriky le hoe continuité de l'État. Rehefa tsapanao fa mitombo ny isamponina tamin'ny andro ny fanjanahantany tsy mitovy tsony amin'ny isamponina ty amin'ny repoblika fahaefatra tapany faharoa zay tantananao firenena. Ny isamponina tamin'ny première république, tamin'ny deuxième république, tamin'ny troisième république tsy mitovy aty amin'ny quatrième république tapany faharoa itantananao azy. Tsy mitovy zany. Ka raha mitombo ny isamponina, mitombo zany ny filana. Ka tsy filana iray ihany ny tadiavinao anatin'izany, fa misy filana maromaro, tsy maintsy manao hôpitaly ianao, tsy maintsy manao sekoly ianao. Ary mety tsy maintsy hanitatra université ianao satria mitombo ny isamponina. Raha 720 district amin'izao fotoana izao tadiavy tamin'ny fanjanahantany firy district. Tadiavy tamin'ny repoblika voalohany, tadiavy tamin'ny repoblika faharoa. Tamin'izany manko zany de hoe fivondrona Pokotany, district ny dikan'izany. De Fraisa-Pokotany, commune zany rina. De Fokotany, mazava ho azy Fokotany. Firy ny faritra raha ohatra ka hoe nisy faritra taty amin'ireo roa sy roa arivo, telo sy roa arivo. Zao nareo manitatra faritra 420 amin'izao fotoana zao. Dikan'izany misy fitombona tadiavin'ny toetrandro zany, asa normal na fitondram-panjakana tompoko zany raha tsy hainao. Ny mpifidy tany amin'ny repoblika voalohany tsy mitovy amin'ny mpifidy taty amin'ny repoblika faharoa. Tsarotsika tsara rina. Isy fotoana 9 tapitrisa, 7 tapitrisa mpifidy. Taty amin'ny 2018 izy 9 hetsy sy 9 tapitrisa. Amin'izao fotoana izao izy mety tafiakatra 10 tapitrisa. Eo anelanelany 10 sy 140 tapitrisa. Tsy mitovy zany. Dikan'izany misy filana tadiavin'ny toetrandro zany. Zany olana Jirama io ihany koa, mitombo ny isamponina, mitombo ny filana, fa mitombo ihany koa reo alatra illicite mandeha any ambadika any. De tsy nahay tsinjolavitra nareo, tsy mahay mitantana nareo dikan'izany. Io Jirama io no ahitana ny gouvernance anareo. Ka alohan'ny hitenenana ny hafa aloha de fataro misy ny atao hoe fanjakana. Fa tsy mahay an'le atao hoe fanjakana amin'ny alalan'le hoe continuité de l'État. Le fitondram-panjakana zany. Indrindra le mpitarika voalohany. Satria neveriny zany rina fa hoe zay ty navita hôpitaly 20 nefa rehefa dinianao le 20 ehatry ny bâtiment anankiray any amina hôpitaly goavambe ehatry ny AGRA. Makanesa ao amin'ny AGRA hoa eo ampefilo zany tompoko. De midiro ao anatin'io trano be io. De mandehana makery andotam-penaka de jerevo le lazainao fa hôpitaly vitanao. De raiso ny refon'le trano de mandehana ao amin'ny AGRA. De misy efitrano mitovy an'io, trano mitovy an'io anankiray, fa mbola misy trano marobe mitovy an'io ao. De makanesa ihany koa ianao eny be filatanana. Misy firy eny. De ampitovio an'izay le any Mahajanga ihany koa. De ampitovio an'izay le terina zay nresanareo fa navitanareo manao hôpitaly. Fa raha totaly izy rino. Mitovy isan'le bâtiment raina roa atambatra fotsiny le endriky le trano marobe vitany tao anatin'ny efa taona sy tapany raha ohatra izy ka miresaka an'izay. Sady mbola tsy ampy fitaovana. Reharehan'ny fitondrana amin'ny fandimby na hainao miteny azy hoe tsy nahavita hôpitaly ny fitondrana amin'ny fandimby. Ho afeliciteneo aloha président Tsiranana. Fa ianao ve de afaka miteny? Fa tsy ezaka nataon'ny fitondram-panjakana teo aloha na ahafahany raha aman-dreninao niteraka anao tamin'ny 7 tany Antsirabe, tany amin'ny maternité an'Antsirabe. Raha tsisy ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fandimby. Niala tao anatin'ny repoblika voalohany zany. Nitsimbadika hiditra aty amin'ny repoblika faharoa fa mbola teo anelanelany fitantanany nga Ramanatsoa. 770. Na ny fitaovana nampiasaina tao, na ahafahana nampijoro fa maternité tsara tarety.
donc ny asa le fitondram-panjakana mifandimby ahoana ny nahafahana na mampiditra scanner ahoana ny nahafahana na mampiditra n'le fitaovana amina imagerie marobe nahafahantsika nanao chirurgie nisy kamesy natao teto Madagasikara tany amin'ny taona 1970 tany tadidiny rinjany naninona ny tonga teto daholo ny professeur rehetra eran'izao tontolo zao nanao an'izany kamesy zany nisy asa nataony fitondram-panjakana mifandimby zany sady nanatsara ny endriky ny tany no nampitaovana fa zao efa nisy ezaka lehibe natao koa amin'ny hoe io ny hôpitaly be atsika fa zao au niveau ny district asitsika hôpitaly au niveau ny commune asitsika CSB2 tsy programanao zany tsy programanao zany fa programa ny republika mifandimby teo ary samy niezaka ny nanatsara an'izany rehetra fa zao rehefa mitondra moa ianao de heverinao fenao ihany na vita betsaka noho ny hafa ka na euro 5000 ariary ary de lazainao fa faiza mitata amin'ny fitondram-panjakana zany na taux d'inflation 8% aza de lazainao fa mahay mitata anareo tena ahitsy io le izy Andriamatoa Ihany Rajoelina firenena ny resahany eto fa tsy épicerie na association mino fa manakambara manodidididina zay rina mba hahafahantsika mikadre tsara ny adevitra hoe misy zavatra ihany kosa aloha mba tsara zavaina amin'ny vahoaka mba tsy hinana ny vahoaka mamboly le izy betsaka moa ny efa manao hevitra eo rina de hoe raha ohatra ka noto ny menany reny tsy mahazo moyenne satria be da be ny zavatra diso mifandipatra ary tsy lozika amin'le fanehoan-kevitra rina rabe mananjara raisiko kely le hoe le lanjam-bola ariary zany hoe raha euro 10,000 ariary mahery am'izao vao nijereko teo 10,70 sy 10,000 ariary faingo 7,70 de zao ny fanazavany Andry Rajoelina hoe raha ohatra reo izy raha tsy mahay ny fanjakana raha tsy aneta amin'ny fitantanana mety ho tafakatra hatrany amin'ny ray alina ariary ny ray euro izany zao 10,000 ariary mihoatra de miperaka amin'ny fanontaniana hoe mba ekonomista tahaka ny ahoana mba hay toe-karena tahaka ny ahoana no miara-miasa amin'ny mpitondra fanjakana eto amintsika eto le izy anie tsy any amin'ny resaka hoe na ray alina ariary io fa ny 10,000 ariary zany efa tsy zakan'ny olona zany ao amin'ny sehatry ny toe-karena eto Madagasikara tsy zaka zany ny lanjam-bola ariary mimidina fa ny fahefa vidin'ny olona tsy mifanaraka amin'izay ka ohatrany hoe fanesona malagasy tompoko ny fitenenana hoe io ary efa tokony hatrany amin'ny ray alina ariary any ary io raha ohatra hoe tsy mahay mitatana ny mpitondra zany 10,000 ariary zany efa tsy izy zany efa marika zany fa efa latsaka le firenena fa latsaka le toe-karem-pirenena mbola maka référence andray ianao hoe ray alina io raha ohatra ka tsy mahay mitata raha efa endriky ny tsy faiza mitatana ny hoe ray euro égale 10,000 ariary mahery zao hiakatra ny sarandalana makany Mahajanga zao hiakatra ny sarandalana makany Tamatavy misy fiatraika amin'ny BDB izany hoe filatsahan'ny sandan'ny ariary zany fa tsy pasipasohana fotsiny hoe tsy io ary zany eny ohatrany hoe fanamaivana fa na io freana 100 ary fa tenenina eto freana 100 na taxi be eo tsy zakan'ny olona eo kanefa ohatrany hoe esona indray le malagasy hoe io mbola maivana io maivana aminareo mpitondra zany hoe 10,000 ariary zany ny ray euro fa mafy amin'ny vahoaka malagasy zany tompoko mafy amin'ny vahoaka malagasy zany satria ilay vovokaina entina miatraka an'izany tena tsy tafavoaka ka nareo angamba tompona andraikitra rehetrarehetra no misakafo tsara maraina atoandro hariva no afaka miatrika vidim-piainana no afaka miatrika an'ity rendrarendra isan-karazany ity ho an'ny mpanao rendrarendra moa zany lokomena anankiray zao fa misy ray hetsy ny vidiny ray hetsy ariary ny vidina lokomena ny ranomanitra zany moa avy tsy lafo be fa tsy ngamy malagasy mahavidy an'izany tsao ny fireneny malagasy manao ranomanitra tsy afaka manao an'izany ko ny anina hoanina raha tsisy
de lasa saina ianao zany mandinika alay fomba famaly manoloana nefa fahasairana ny malagasy. Resaka fifidianana koa nasiany resaka kely any maly namana faniriny amin'ny hoe volana io misy vola fa vola be tsy toko tsy firoana raha atotonao amin'ny jiramaky zay vola anaovana fifidianana ve no de tsy isy. Nefa voainga kely voananonona n'le 140 milliards ariary mahery ny CNI de hoe sao de be loatra zany tokony ajustena kely io fa tokony ampidinina kely sinsisa. Lasa resaka adivarotra le vola anatanterahana ny fifidianana. Ray zay. Faharoa manarakarak'izay, mifanipaka ny zavatra teneny ny filoham-pirenena. Sao de averiny ara fa manao taondasa tsy tsaroana ty malagasy ty. Vao nandeha ny resaka toe-karena ny taremarika isan-karazany de banque mondiale. Isika ny tena nahazo famatsim-bola be de nanonona sifra izy teo. Fa voaingana tompoko Andriamatoa Andry Rajoelina no miteny raha mbola ireo mpamatsy vola sy mpiara-miasa mahazatra ny velan'ireo no iarahantsika miasa tsy tafavoaka mihitsy Madagasikara hatramin'ny 2030 hatramin'ny 2050. Efa impiry zay no nalefa teto. Zao nefa de lazaina indray hoe tsara zany ny fiara-miasa amin'ny any ivelany. Tsy mbola nisy fitondrana hoe tena nahazo famatsim-bola betsaka raha tsy tamin'ity. Ilainao ihany kay zany le famatsim-bola avy any ivelany. Ary ny zava-doza iny rina. Zava-doza iny amina ekonomista mahay tena tsy manapaka ny teny rina. Amina ekonomista mahay ny findramam-bola betsaka any amin'ny PTF. Banky iraisam-pirenena, ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Hoe izahay ny tena nahazo famatsim-bola betsaka. Dikan'izany ianao ny reraka indrindra, ianao manitra indrindra. Ary ianao no tena azo lazaina fa miantehatra n'le mpamatsy vola eo amin'ny setra iraisam-pirenena. Fa arakaraky ny vola kely indraminao any mpamatsy vola no atarafana fa mandeha ny tontolo ara-toe-karena n'le firenena ka tsy miantehatra ny mpamatsy vola. Ohatra rino. Ao anatin'ny tokantranoko. Raha izaho anatin'ny tokantranoko no mirere fa izany na vita ny trosa be indrindra am'le manodidina amiko ireo satria ao anaty lakoro ohatra mety misy tokantrano 5 na 9 de izany mahavita mitrosa be indrindra rino amina pampajana bola ity ivelany de miteny fa efa 100 millions FMG zay nefa nitrosaiko kanefa ny tokantranoko tsy mandroso. Ny ao anatin'ilay fianakaviana tsy mihinan-kanina intelo isan'andro, tsy mianatra ny zanako, tsy mahaloa ekôla azy surcale ny fiarakodia satria tsy mahavidy lasantsy ary tsy mahasolo ny kojakoja ilaina amin'le fiarakodia. De zany efa mirehare fa efa betsaka ny volan'ny trosaiko tany ivelan'ny tany, zato tapitrisa kanefa jerevo ny fiainako me mahantra trano mety tsy tafavoaka. Dikan'izay tsy mahay mitantana rina. Fa ilay tokantrano manodidina mety tsy mitrosa aza ny sasany fa mandroso. Ary mety misy mitrosa latsak'izay nitrosaiko zay. Fa zao miaina ara-dalàna rina, misakafo intelo isan'andro, mianatra ny zanana, mandeha tsara ny azo ny moto fa mety tsy fiarakodia akory. De irery avy ianao. Zay le ohatra ny raisitsika fa itevy ianao hoe zay ny tena nahay nitrosa be indrindra. Ohatr'izay ny kely izy riny. De mahamenatra zany amina ekonomista mahay zany amina mpandinika ara-toe-karena sy mpahay ara-toe-karena zany sy mpitatana firenena de ozy izy tsy mpianatra mahay, tsy bon élève ty rangahy ty. Ary tsy mahay an'izany resaka gouvernance zany riny fa miteniteny foana. Ka reny zany de tena hoe tsara ny voany reny. Tsara ny voany reny fanazavana no entin'Andriamatoa Andry Rajoelina reny. Tena tsara ny voany reny. Ahafahan'ny olom-pirenena mandinika tsara amin'ny saina tsara. Fa aza heverina hoe tena tsy mainininina ny vahoaka malagasy. Aza heverina hoe tena tsy mahatakajavatra ny vahoaka malagasy. Aero egal 10,000 ariary mahery de mbola mavany, mbola san zany le mpitondra fanjakana tarihan'ny Andry Rajoelina hoe
eo ara tsy mahay ny fanjakana mety mbola tafakatra ray alina ariary io zany ene tena fanesoana zany ene tena fanambanina ny voaka malagasy tsy zaka le izy de mbola hoe tsy tokony ho zaka io fa io ara tokony hiakatra ambony be raha tsy zay mahay matoa io efa 5,000 ariary tompoko ny ray ero efa tsy fahaizany zany tsy fahaizany zany fa tsy miala bala ianao satria tsy hita zay alana bala tsinona ka lanjam-bolanao miakatra mifaefa mividin'le vahoaka tsy afaka miatrika an'le izy de inona no tenenina am'zany de anao nefa nyetsa miteny hoe zay ny tena hoe bon élève zay ny tena ty fitondrana ity ano nahazo famatsim-bola be raha oharina tamin'ny fitondrana mifandimby ary zany nge langage efa enitsika zany depuis 2020 ka zay indrindra langage 2021 ohatra zay 2022 koa ohatra zay rina aika zay fandehara raisika hoe samy mitrosa daholy ary samy mitrosa daholy fa ny anao inona mivokatra ny fitrosana zany amin'ny tontolon'ny toekarena tsy voatery hoe ratsy fa ny fahaizanao mampiasa n'iny vola zay nitrosaina iny hiteraka fampandrosoana raha firenena ny resahana de hiteraka fampandrosoana sy fiatraikany tsara any amin'ny vahoaka ilay fitrosana ianao mitrosa le vahoakanao mesahirana ihany memanitra ihany manaraka an'izay ianao tsy nahavita famafana nytrosa teo aloha ny zavatra nysoratana mantsy tamin'ny maly iny de ailika amin'ny hafa foana le tsy fahaizana sy sahombiazana raha tsy manilika de mandrirarira sy manodikodin-dresaka zay ane ny tena zavatra nosoratana teo de anjarantsika zany no misaintsaina tsara ny le zavatra tenenyreny satria manakaiky fifidianana de reny ny fomba fanazavana zany manoloana n'lay vahoaka anankiray kely akoatra ny toekareny resaka fifidianana ampy vola jiramara vola be io no tadiaviny misiko zay anaovana fifidianana ve ka raha ampy vola maninona amin'ny ady varotra naninona ny ady varotra nanoloana ny taremarika ny tenen'ny seni raha ny teny raha ny seny hoe 140 milliard 140 roi mo sa 140 milliard d'ariary mihoatra 700 milliard maninona raha tsy tonga de nekena ny tenen'ny seni ary raha hoe tena manam-bola ianao ary ty mba niandry azy zany tamin'ny resaka fifidianana hoe filoham-pirenena Iandry Rajoelina dia hoe hiteny hoe io fifidianana io zany raha fikarakarana sy ny sisa marina hoe seni no resaka teknika fa ny gouvernemanta no namoaka an'le daty sy ny sisa misy ditana ny gouvernemanta ao zany ka raha misy ditana ny gouvernemanta ao tompoko tsy maintsy eo tsy afa miala am'zany ny aty amin'ny présidence ny republika tsy afaka hiala an'zay fa tsy hoe gouvernemanta rely eo foana le manalokaloka fa tsy naheny fitenenana momba ny tontolon'ny mpifidianana hoe tena raha zao fikarakaraha zao de mametoky ny mpitondra fa tena adio sy mangarara anaraka amin'ny fahamarinana io fifidianana io mba niandry zay fa tsy niteny zany le 2 milliards ohatra mbola namaivany ray de ahoana zany io 2 milliards le caution io de ozy izy mantseny isa moa nanontany an'iny Abraham say Sagasikary amin'ny hoe ahoana io de hoe de ozy ny filoha Rajoelina hoe fa firy moa nisan'ny kandidata amin'ny farany teo ilana amin'ny candidat farifely io de hoe telopolo mahery zany ve tsy fanamaivanana ny malagasy raha manan-kevitra izy na zato ara ny candidat eo inona raha ohatra hoe tena manan-kevitra izy titanydrazana izy fa hoe anliana o fa misy candidat mialatsiny zay fa raha ataotsika amin'ny fitenin'ny tanora izy de hoe candidat fopla de lasa ohatra zany le resaka eto amin'ny firenena mahagagalizy rina zao égalité des chances ny atao hoe fiainana zay indrindra ka raha mpitondra fanjakana ianao zany de ozy izy ianao hoe anjarany raha aman-dreny no mitady zay mahasony zanany ka mba ialana ny le carte de séjour isaky ny embolana sinsisa de zao nanao an'io fangatahana io zay de nahazo an'lay fizakanjo zay zany tenenina ho an'ny hoaviny zanany fianarany zanany de niresaka moa izy ny zanan'lay evy tao anatin'izay no mame an'le égalité des chances an'le zanany mba betsaka koa nge malagasy mba te hianatra ny ivelany fa zao hoe tsy manana an'izay opportunité zay
no ny antony maro samihafa tsy hitovizana zay fa raha ny tena tiany rehetra de zao mitovy daholo ny vitana eo amin'ny malagasy rina ka maninona manaiky ianao fa manana vitana ny zanakao mbola miposenao lavitra be de nakanao an'le zom-pirenena frantsay ho anareo menakavy fa eto misy manam-pahaizana misy tatsa misy olotsotra mba hite hitonja ny anjara bliky ny amin'ny fitantanana ny firenena fa zaho tsy avelanareo isehatra l izy de enao ihany zay ho kandida rapitso rafakapitso no miteniny am'le hoe mba tsy abetsaka ny kandida fa misy kandida farifelo io ahoana ny olona ny tsy mba aiza le égalité des chances zay indrindra ainao mamoaka ny zanakao any ivelany any akana zom-pirenena nefa ianao milaza fa zay taratasy 20 centimetatra tsy ampiova ny maramy malagasy ianao efa tsy malagasy aloha ianao araky ny lalàna zay aloha araky ny lalàna de ohatran'izay le izy hoe mba misy kandida koa fa nahoana tonga de sakananareo avetrany tsy adidinao mihitsy ny zay mety ho kandida rapitso no hitsarany zay ho kandida zay olona mieritreritra fa anam-pitiavana endrika fitiava-tanindrazana tompoko ny fahasahiana mirotsaka ho fidiana na solo-mavambahoaka io na be ny tanàna sy mpanolontsaina io endriky ny fitiava-tanindrazana zany satria samy te hitondra ny aporo ary samy leo fahandrana samy te hitondra ny aporona zay mba kely avy any aminy ampandrotsony an'le firenena fa tsy hoe ianareo reny ka ianareo manao zao de tsy mahavita tsy mahay nininonareo zao ny fahampitehan'le firenena fa tsy hoe rehefa ianao manao de tia tandrazana fa rehefa ny hafa de tsy tia tandrazana zany fa farifelo io mba tsy tiako le izy rina misy fanambanina daso aloha ary alefako any amin'ny faly ty vetivetika lo misy tilo alefatsika faly a reny ane tena miteraka alahelo mihitsy ho an'le olona hoe mba manakevitra fanambanina zany amle hoe tia tanindrazana misy izy mba te hijoro e manan-kevitra izy nefa tonga de katsanana ary amin'ny resabola ary ary tsy hoe any amin'ny resabola ihany fa any am'le fandrabirabiny kely faly vakitsika kely le farifelo io tsy anjaranao zay mety ho kandida rapitso olona honety raha nenao hoe rehefa filoam-pirenena ianao be da be no hifaninana aminao hoe rehefa aveo de anao nde tsara be da be le kandida fa manahirana zany mais non na zatony eo tsy problème zany samy tia tandrazany reo samy manan-kevitra ampandroso firenena fa tsy anao rery akory manan-kevitra ampandroso firenena rehefa asikelo eo le farifelo faly raha ohatra ka tratra mifaly izy ao fa misy zavatra zany mila resahana ohatran'izany le izy fa ohatrany hoe sady endrika fanambanin'olona le izy fanaovana tsinitsinina ny antoko politika fanaovana tsinitsinina ny olona zay mba heverina fa mba manana an'izay hoe finiavana te hitondra ny anjara borika ary aprisihana mihitsy aza ny olona rehetra handray indraikitra ho amin'ny firenena ohatran'izao manko le farifelo io le izy bizara extravagant tiany tena le manaraka io ny tena ratsy io un peu fou mba tsy mety oa le izy de ato ambany moa zany le izy farifelo io bizara extravagant le izy a fantasika un peu fou eno fa zay le zavatra nyresahanao maly de mifanoatra an'izay lojika zay ka hoana ianao a tsy mpitsara ny any mpitsara ny kandida de tsotra mahafeno ny fepetranapetraky ny seni araky ny seni zay mampiatra ny lalam-pividianana de jereva ny ACC le izy rehefa avy eo ay reto kosa mizaka zom-pirenena malagasy tanteraka ay reto kosa na voalohan'lay antobola ay reto kosa voafenony tsara reto antotataratay samihafa takina amy reto ty tsisy frantsay ty de kandida izy fa ianao zany ndraindray ala fois ianao zay nge le problème sady pouvoir exécutif ianao législatif ianao judiciaire de fianao sady no mitsara hoe ndraso aloha fa be loatra firmon candidat eo inona problème anao an'izany inona problème anao an'izany na empolo na valopolo fa ianao ve est-ce que ianao io amy condition d'éligibilité tokony ho candidat satsia anontany io aloha ny tenanao sy momba anao zay ianao vao misakana ny hafa fa hoanany ianao no miteny hoe tsisy mahafoana fitiava-tandrazana nefa ny zanakao ampianarina ho any ivelany ny olona koa ne mba manana fitiava-tandrazana de fitiava-tandrazany olona irotsaka ho fidiana hitondra ny anjara briky de sakananareo zafady aza mampime
le fandarana omaly tena fandarana tena fiarovatena sy fanamarina tena, zay ny fandarana iny, fiarovatena sy fanamarina tena. de be tao anatin'izay ministry ny angofo tsy maintsy miverina afaka telo herinandro. io raha tokony tonga de raha za zany ministry ny angofo tonga de mametra-pialana zao, satria raha lanjainy ty le imenomenomany aka raha hoe tena mijoro amin'ny tena hoe réalité a de tonga de mametra-pialana, satria lasa ministra ianao zany andrasan'ny olona. Fa inona koa moa ty telitelo ty rina, inona ndray ty hoe afaka andro le mena ministry ny kometra koa tamin'ny fotoanandro tsy maintsy midina vidim-piainany, tsy voavaly izy nisorona le ministra. Sary toerana daholo zay tafiditra anatin'le fanjakana rina fa lasa visible zany le ity zany amarana atsika azy de rina ny tena marina rehefa avy eo mila manaraka an'ity tsika rapitso, mila manaraka an'ity tsika rapitso zany satria manana ny zavatra ambarany koa raha matofa niriso herinaivo rapitso. De io le izy fa tia kely falvatra ny takona kely fa tiako vakina le izy andeha ty adevitra ty zany satria mipahay lalàna koa mbola manana ny zavatra ambarany akoatra antsika mpamakafaka politika. De zao ny nambarany raha matofa niriso herinaivo araka mifangatahy maro izy izy de manome fotoana antsika rehetra talata 20 jolay am 7 ora alina eto Madagasikara, zany hoe 19h any Frantsa. Hanomezantsika ireo valo mifanontaniana napetraka tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina kanefa nialany ilany sy tsy sainy novaliana mazava nefa fatatsika vahoaka tsara ny tena marina. Tsy resaka vy no tanontsika fa kosa ny sikasika ny aty fanahin'ny malagasy rehetra tsy ho fahanandainga tsy mendrika ataona filoham-pirenena ohatr'ireny. Itiotsika zany zao fa tena imposteur no mitondra atsika mitohy ny fisolokiana ny vahoaka, zay zany ity fanokevitra ity. De arahantsika zany rapitso zany satria efa betsaka koa miandro satria misy zavatra ihany koa zany andrasana am'ireny namana rina de hitantsika eo fivoarany vaovao zany efa misy faneho-kevitra any ataony ny mpitarika ny RMDM ny ampitan-dranomasina zay mpitarika ny DDM raha matofa nirisoa mihitsika rina fa ho hitany rehetra ihany koa zay. Eny ary ho an'ny rapitso zay moa zany efa filazana de melofa de samy anaraka eo tsika fa ny androany aloha dia tapitra hatreo ny fandarana miara-monanja teto amin'ny MBS sy ny Radio Mada. Raha iny resaka nataony Rajoelina tamin'ny mpanao gazety anankitelo maly iny niaraka tamin'ny spectateur apitehaka na de atao firy eto ara de mbola be de be ny zavatra azo resahana sationa ny fotsiny reny fa efa everina aloha fa mampisaina antsika tsara satria andalo kiondalana ny firenena de samy misaina tsara mandinika tsara tsy ho taitaitra manoloana ny zava-misy fa izay lay hoe fahaizana mandinika sy misaintsain'izay no tena zava-dehibe ahafahana mametraka ny tongotra hibanjinana ny ho avy sy no avy ny taranaka tapitra ny fandarantsika veloma tompoko.